Andriamanitra mpamonjy, Andriamanitra fananganana ny maty, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, ilay avo indrindra, ilay tsara indrindra, ilay mandrakizay, ilay loharan'ny fiainana, ilay namindra fo aminay tsara avy. Matoa zahay nahatratra izao marain'izao Andriamanitra, dia noho ianao ihany. Misaotra fa Andriamanitra tena tia ianao, Andriamanitra fitiavana tokoa ianao, Andriamanitra manangana ianao, Andriamanitra matsiaro anay tsirairay avy ianao, Andriamanitra fitiavana ianao. Misaotra Tompo ny amin'ny zavatra rehetra rehetra, na ny fiarovana, na ny hery, na ny fahatsilovana, na ny fahatakarana, na ny fanambarana izay nomenao tamin'ny alalan'ny fanahinao. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny herinandro ny diavinay Andriamanitra, satria tsapanay fa tsy mba nandeha irery izahay, fa teo foana ianao Andriamanitra ny tanàna tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra fa tsy mba mandao ianao, misaotra fa tsy manadino any tsirairay avy ianao, tsy mamela ny fiainanay ho ravana ho potika ianao, fa ianao Andriamanitra ilay mahita ny farany hatrany amin'ny voalohany. Eo aminao Andriamanitra ny mety aminay rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay efa vonina ihany koa androany. Misaotra ny amin'ny fanasanao ny tsirairay avy afaka ny iray latabatra aminao Andriamanitra. Tsy hoe mendrika izahay, tsy hoe mety izahay, tsy hoe tokony ary tsy maintsy izahay, tsy hoe droanay ilay izy Andriamanitra, fa fitiavana avy any aminao Andriamanitra. Matoa izay mbola anisan'izany afaka amin'ny iray latabatra aminao. Izay teboka rehetra mahatonga anay tsy hifamatotra sy tsy hifantoka aminao Andriamanitra, dia aoka hiala eo amin'ny fiainanay izany Andriamanitra tsara indrindra. Satria ny iray minitra nomenao anay Andriamanitra, dia tsy hoe ny 30 sekondra amin'izay ihany ny tianao hifantohanay aminao Andriamanitra, fa raha nanome iray minitra ianao, dia iray minitra ny tokony hifantohanay aminao Andriamanitra. Raha nanome adiny iray ianao ho tombon'androm-piainanay Andriamanitra, dia ora iray mihitsy ny tianao hifantohanay tsirairay avy aminao. Raha nanome andro anankiray ianao Andriamanitra, dia andro iray manontolo Jesosy Kristy no tokony hiderahanay sy hifantohany aminao Andriamanitra. Ampianaro izay Jesosy, hifamatotra aminao, hikambana aminao, hoany aminao, hitodika aminao, anaiky anao, ho mpankatohanao hanaraka ny sitraponao Andriamanitra. Fa ianao no matoa izao anay Jesosy, ny anaranao Jesosy. Misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny asa, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fiarovana teny an-dalana, ninga tany an-trano, tokantrano voaharo, fiainam-panahinay voatahiry Jesosy azany rehetra izany. Dia isaorana ianao. Misaotra ny amin'ny ray aman-dreny, misaotra ny amin'ny zanaka, misaotra ny amin'ny vady, misaotra ny amin'ny mpiray monina rehetra, misaotra ny amin'ny mpiray tam-po, misaotra ny amin'ny ray aman-dreninay, ray aman-dreny ara-panahy. Misaotra Jesosy. Zahay rehetra Andriamanitra amin'izao fotoana izao niaraka hanandratra fisaorana izay mitodika mankany aminao Andriamanitra. Satria tsy misy nofo mahazaka fisaorana, fa ianao ihany Andriamanitra no mendrika fisaorana fotoana rehetra. Dia tsika hisaotra an Jesosy amin'izao fotoana izao, ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny antsipriany izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Asan-drato ny anarany masina, dia rao ny anarany no ilay masina indrindra. Izany no antom-pisiko Andriamanitra, ny antom-pisinay Jesosy Kristy, dia ny hanambara fiderananao Andriamanitra. Aoka izay ho takona fenao ho hita Andriamanitra, ary ny vavany tsy hanambarany tenanay, na hanambarany hafa, na hanambarany tranga izay misy, fa hanambaranao Jesosy. Satria ianao no antom-pisinay Andriamanitra, ianao no antony zavatra rehetra Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika hitehaka ho any Jesosy. Alleluia. Salamo fadimy amby zato sokafantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fadimy amby zato. Alleluia. Andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy, salamo fadimy amby zato. Andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy. Dia manona ny fiadanan'i Jesosy aminao manokana indray amin'ity fotoan'ity. Dia matoantsika men'Andriamanitra ity andro anankiray ity tiazadiny fa raha nanome ora anankiray ho antsika Andriamanitra ho tompony, dia tsy ny 30 sekondra an'izay ihany andrasana amintsika tsirairay avy, fa le 80 minitra mihitsy tian'Andriamanitra hifamatora antsika sy reketantsika fo aminy. Amen. Salamo fadimy amby zato, andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy. Izay raha antsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miderahan Jehovah
miantsoa ny anarany. Atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mihira ho azy, mankalaza azy, sainitsainy ny fahagaka na rehetra atao. Atao voreharehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehovah, mitadiavan' Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany. Tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. 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 Taontsika ety am-panomboana dia hanamarina zany ten'Andriamanitra zany. Ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao. Tsy le zavatra, tsy le projet atsika akory ny antom-pisitsika. Fa le projet an'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izay no antom-pisitsika. Alleluia. Ary ny tena tetikasa iraisantsika rehetra dia amin'ny Isaia 43:21 milaza hoe ny olona amin'ny fironan'Andriamanitra dia nataony hanambara fiderana azy. Niza raha mbola mahatsiaro teny izy hoe olona na mona ary izy na marenina ary izy dia voatendry tsy maintsy hideran'Andriamanitra. Zay no tena iraisantsika rehetra. Dao tsika hideran'Andriamanitra fotsiny amin'ny fonao, tsy voatery amin'ny hirany ny fideranan'Andriamanitra. Fa ny tena mampatsiro ny fiderana ao am-bavan'Andriamanitra dia vokatra ilay fo feno finoana, fo feno fitiavana, fo feno fifaliana, feno afo rehatra ao an'Andriamanitra. Dia mialohan'ny sokafa amin'ny vavanao hira, ataovy tena feno fitiavana an'Andriamanitra fotsiny ho ianao. Ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao mba ho feno fitiavana an' Jesosy ianao. Tsika rehetra, Jesosy androany dia tena zay Jesosy tsy te hira raha ohatra ka tsy hira mitodika makany aminao. Zay Jesosy tsy te hitehaka raha ohatra ka tsy tehaka makany aminao Andriamanitra. Zay Jesosy tsy te hanao hetsika akory izay Andriamanitra, tsy ny aloava ny fanirahanao, tsy ny aloava ny firaisampo taminao Andriamanitra tsara indrindra. Sao zay Andriamanitra ametraka ny tenanay ho manao zavatra na mahay zavatra eo anatrehan'ny fanetsehanao Andriamanitra. Jesosy na ny hetsika ataonay ary tsy misy avy aminay Andriamanitra, ny fanetsehanay ny tananay Andriamanitra, ny finetsehan'ny tongotray fafahany amin'ny teny Jesosy dia tsy avy aminay zany fa aminao Andriamanitra. Dia atolotra ho anao zany Andriamanitra satria fantatray fa ny fiazonana, ny fitehirizana rehetra dia tsy afaka ny ho tanteraka raha tsy eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra, raha tsy miaraka aminao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy. Nanaovanay zavavaka izany ianao ilay masina tsy miova mandrakizay. Alleluia. Ndao ataontsika ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fo ankasitrahana androany, ankasitrahana Jesosy amin'ity fotoana ity. Teneny fotsiny Tompo, omeko anao ny amiko rehetra Andriamanitra. Omeko anao ny fiainako, amafisiko fa ianao ny Tompo sy Andriamanitra. Ianao ny ankinako amin'ny fotoana rehetra, ary tsy manana hafa ankoatranao Andriamanitra. Ary ny fiderana ny anaranao Andriamanitra, isaka mifo maraina dia ianao ny teraiko Andriamanitra. Alohany atoro ianao ny teraiko Andriamanitra, mandritra ny andro dia ianao ny teraiko Andriamanitra. Eo anatrehan'ny zavatra mety atrehan'ny rehetra zao tontolo izao dia ianao ny teraiko sy fantohako Andriamanitra tsara indrindra. Jesosy tsy te hanamaivana ny fiarahako aminao Andriamanitra, fa te hametraka an'izany ho voalohany sy lara-pamehana amin'ny fotoana rehetra. Dia mitenena indray Andriamanitra androany fa ny sofiko dia manaiky ny heno, manaiky ny ankatoa, manaiky ny anao izay sitraka ao Andriamanitra. Jesosy ny foko efa ampanekeko eo ambany fitarihanao Andriamanitra, satria ny zanaka tena ankasitrahanao Jesosy dia tsy ny zanaka mahita ny lalana tokony handehanana, fa ny zanaka mahay mihaino ny mpitarika azy. Dia ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra, fanahy masina miteneny anao, aoko feno anao ny tsirairay izao. Taontsika angataka ny fahafenoana avy amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ho amin'ny tsirairay avy. Fanahy masinao feno iaho, fanahy masinao feno iaho, fanahy masinao feno iaho. Teneny mihitsy hoe feno iaho fanahy masina. Fa Jesosy mihitsy ny teny hoe raha nareo ary mba ratsy ano izy mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Maka faniraiko izay ny an-danitra fa tsy hamenareo fanahy masina raha ahay angataka an'izany tsika tsiraray avy. Taontsika angataka amin'izao fotoana izao hoe fanahy masina, tiako ianao hameno anahy, tiako ianao hikasika anahy, tiako ianao hitondra. Ahoana moa ny ahaizako manao fiderana raha tsy ianao mampianatra fanahy masina? Sao hideran-tena sanatrian'izany aoka izay tena hanome ilay fiderana ankasitrahana Andriamanitra. Alleluia. Fiderana no asandratro anao raha io tsy hotakatry ny alebiazanao nefa mahagaga fa na mbola kely
liao diambu lanutia vina. Vertikale fiderana no sanatra anao Jesosy. Alleluia. Oh, fiderana no asa rajoanao raio tsiuta katrinisai nyalebiazanao nefamagagafa mambula keli liao diambu lanutia vina. Foco de Sosa. Raiswanau ka anzakau, Raiswanau ka anzakau, tuku nifaza zakwanye lirai mala lao mulati kuidera indra tulutuana oh indra tulutuana ifu Raiswanau ka anzakau antumbo nifa zakwanye lirai mala lao ulati Andriamanitra fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Andeha izay rehetra Andriamanitra hitodika makany aminao tanteraka Andriamanitra. Andeha ny fotsika rehetra ampitody antsika makany amin'ny Jesosy. Oh, dia sady hiritsika hoe ny fahazazako ny fahazazako anye riray mala zakwanye lirai mala lao ulani kuidera tena Andriamanitra dia miteny hoe
raha tsy maverina tahaka ny zazy tsika dia tsy afaka nahitana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Le izy tsy taony fa le izy toetsaina. Dia tsika anaiky hoentin'Andriamanitra foana. Hitanao tahaka ny kofehy na manana ny heviny ara ny kofehy mety manana ny lokony kofehy, fa rehefa manapa-kevitra amin'ny fanjaitra hoe ariny lalantsika dia manaraka. Amen. Mila miaina ohatran'izany tsika miaraka amin'i Jesosy. Tsy voatery hanana hevitra tsika ary tsy voatery hametraka ny commentaire tsika amin'ny fitarian'Andriamanitra. Fa ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia mpankatoa fotsiny ihany. Taontsika ankatoan'Andriamanitra tsy misy fepetra. Ny tena mitombony amin'ny fankataovana dia izao, rehefa tonga eo amin'ilay fetra anankiray tsy zakan'ny finoanao ianao dia miditra midinga amin'ny fankataovana fotsiny. Dia tsika feno fankataovana an'Andriamanitra ny antsipriana. Taontsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia teny ianao raha sitraka ao raha mety aminao tompo ampianaro ho mpankatoanao marina. Ampianaro tena ho prévision aminao Andriamanitra. Manao ilay andrasanao aho fa tsy hoe rehefa azoko sy mety amiko ilay izy vao manao an'ilay izy. Jesosy androany marina Jesosy fa sombony fotsiny takatry ny fisainany Andriamanitra. Raha iresaka fahamasinana, ny fahamasinanao fotsiny izay sy ny voninahitra Andriamanitra. Tsy zakan'ny masonay Andriamanitra mijery an'izany. Fa amin'ny finoana Andriamanitra no ahafahany mahafantatra amin'ny alalan'ny fampahafantarany fanahinao masina Andriamanitra anatin'ny tontolon'ny fanahinay no ahafahany mahatakatra an'izany hoe fahamasinana izany. Masina tsy misy ohatranao Andriamanitra. Raha fahazavana tsy misy tahaka anao Andriamanitra. Fetsy Andriamanitra dia manaiky, mampanaiky ny amin'ny rehetra, mandeha amin'ny mpankatoavana fotsiny ihany satria tianay loatra ianao Jesosy Kristy. Satria mamponay ianao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra ny tompon'ny fiainanay ary ilay andohany hery amin'ny fotoana rehetra. Mifony zahay Jesosy satria nisy fotoana tsy nitodika taminao zahay, ohatra maika taminay niresaka tamin'ny olona hafa, nanao commentaire na situation eo amin'ny fiainanay. Raha ny tokony ho izy voalohany indrindra tokony ataonay Andriamanitra dia miverina ny ilay mpanao anay izay Andriamanitra. Ianao ilay masina indrindra. Ary eo amin'ny kianja, eo amin'ny toerana izay misy anao Andriamanitra, eo ny tena mety indrindra aminay. Tanay izay mety variana, mamoaka ny tongotra any amin'ny toerana izay ivelan'ny fanatrianao, kanefa Jesosy, eo amin'ny fanatrianao ny tena mety indrindra amin'ny fiainana tsirairay Andriamanitra. Eo amin'ny fanatrianao misy ny fitombony, eo amin'ny fanatrianao misy ny fahatakarana rehetra, eo amin'ny fanatrianao misy ny fitsirian'ny fanantenana Andriamanitra. Eo amin'ny fanatrianao Andriamanitra no voatahiry ny fiainam-ponona tsirairay avy. Eo amin'ny fanatrianao Andriamanitra no anovanao ny fona tsirairay avy hifanaraka amin'izay tianao Andriamanitra. Dia Jesosy androany amin'ity fotoana ity Andriamanitra, manaiky izay Andriamanitra ny toetra feno eo aminao amin'ny fotoana rehetra. Manaiky anao mihoatra izahay Jesosy. Alleluia. Kristo ana masinanao masinyanao yanao derawanao Jesosy vertikale masinanao Kristo anao masinyanao yanao derawanao Jesosy vertikale masinanao Jesosy masinanao yanao Potsistu anao masinyanao yanao derawanao Jesosy ideranao mandraki saya Lalina
vaofaofatsika ny tanantsika itentsika tompo eo aminao mety aminay Andriamanitra. Tsisy toerana hafa Jesosy mety aminay ankoatra ny eo amin'ny fanatrehanao Jesosy. Raha vao mivoaka amin'ny fanatrehanao zay Andriamanitra dia mety aheny teny mbola tsy nahazatra anay na tsy niomananay Andriamanitra, fa eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra dia misy teny fananganana amin'ny fiainanay Andriamanitra. Eo ankianjanao, eo ankianji zay akaiky anao no mahame dianay dia hitoetra eo amin'ny fanatrehanao eo atongotra Jesosy eo no tiako izy aizana. Eu aminao no tiako izy ai Jesosy, tsy tady toerana fintsony Jesosy, fa eo an-tongotrao no mety amiko androany. Eu aminao ihany tsy tikialana mandraky izany. Alleluia. Tamin'ny fotoana rehefa nentina ilay vehivavy toram-baty teo anatrehany olona rehetra, tena izy raha tsy niona tamin'i Jesosy, tsy fantany hoe ohatry ny ahoana ilay olona ampiony aiza izy noentiny, fa ny zavatra atao am-pony dia izao azo antoka satria itoerana nitondrana azy io dia teo ivelany tempoly. Tamin'izay fotoana izay Jesosy nanoratra tamin'ny tanany, ohatrany hoe nanao réécriture na lalàna zany Jesosy. Dia tonga ny olona rehetra tondra ilay vehivavy, dia raha araka ny lalàna Mosesy dia tokony toram-baty. Ny tao am-polo ilay vehivavy zany azo antoka, fa zao raha noentina tany amin'ny kianjan'ny tempoly izy dia mety efa mifantoka tamin'Andriamanitra ny fony hoe afao aho. Tanao ilay etaeta, tsika mila irahany etaeta fa tsy raha ny tongotra na ny filana. Raha ny filanao no manentana anao dia mety ho azonao iny amin'ny fotoana anankiray, dia raha vao azonao iny dia ho aiza amin'izay zany ny finoanao. Rehefa mivavaka tsika dia mety miandrandra valim-bavaka, fa zao hivaly io raha izay ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka tsy mivaly io, izay ny sitrapon'Andriamanitra koa amin'ny fotoana anankiray. Fa ny tena azo ataovy azo antoka dia izao, tsy mampifatotra ny fonao amin'ny zavatra mety hamalian'Andriamanitra anao ianao, fa mampifatotra ny fonao amin'ilay mamaly. Amen. Ny tena fiankofana dia mampifantoka antsika makany amin'i Jesosy, fa tsy mampifantoka anao ny any amin'ny ratra anao akory. Tsy mahatonga anao hijery ny fiainanao ny fiankofana, fa mahatonga anao hijery an'i Jesosy irery ihany. Satria ilay vehivavy rehefa mety efa niomana ny tao anatiny hoe voatoraka androany, fa ny tao am-pony mifantoka tamin'Andriamanitra. Androany koa tsika tsika mifantoka amin'ny fontsika amin'Andriamanitra, tsy maninona izay zavatra atrehanao, tsy mbola ngeza no ny herin'i Jesosy ny zavatra atrehanao androany. Na mety manana argument tsara be tsika hoe nena ngeza loatra, raha poarina ny fahoriana mety zavatra zakaintsika tsirairay avy, mety samy ametraka ny azo ngeza. Fa ny tena tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainantsika dia izao, tsy ianao ametraka an'ilay zavatra atrehanao ngeza, mety anao ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Asan-dratsy fotsiny ny tanao dia tena hoe tompo ianao ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainako, ary aminao ny finoako Andriamanitra. Zaho mino anao Jesosy fa tsy mandao anahy ianao. Zaho mino anao Jesosy fa raha nanomboka zavatra teo amin'ny fiainako ianao dia tsy hoe hamarina androany ianao Andriamanitra dia hoe ilozana eny am-pandehanana ve? Tsy izany no Andriamanitra. Ny Andriamanitra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany dia tsy mandao aiza. Fantatro izay noko sy ny fitiavana, sy ny fitiavana, ataovy riarianao mihitsy fahafantaranao an Jesosy. Miadana ny foko, misindany ahiahy, misindany ahiahy. Oferitsika an'izany fantatro izay noko, fantatro izay noko, sy ny fitiavany ahy, sy ny fitiavany. Ataovy ampientana na mitirana zany. Miadana ny foko, miadana ny foko, misindany ahiahy, misindany ahiahy.
fotoana anankiray ohatra ny matsiaro tsika ohatra ny hoe dia hiatrika zavatra anankiray dia ndao hira anankiray fiderana anankiray no averintsika eo anatin'ny fotsika hoe Jesosy fantatra tsara mihitsy ianao fa tsy andao anazy zany ianao Andriamanitra. Alleluia. Fantatry izay sy ny fitiavany azy anao sy ny fitiavany teneny mihitsy hoe miadana ny foko Jesosy miadana ny foko Jesosy miadana ny foko misidany ai misidany ai mety iovo zay rehetra zao Jesosy fa tsy manino zany mety iovo izao rehetra izao Tupo afatsy ianao ti ai tsy miova fa mandraky izay ti ai ianao ti ai ianao fonas izao rehetra izao Jesosy eo ny zavatra rehetra afaka miova Andriamanitra fa ny ao am-ponay Andriamanitra tsy avelanay iova satria fantatray Andriamanitra fa ianao dia tianay foana Jesosy tsy hivadika aminao zahay fa hiteny foana zay Andriamanitra fotoana rehetra naiza misy anay ninona trehanay dia fantatray ianao Andriamanitra ianao tsy mba mandao tsy manary eny an-dalana ianao Andriamanitra ianao ti ai tsy miova fa mandraky izay ti ai ianao ti ai na tsy mivaly aza ny vavaka ataoko Jesosy dia tsy maninona Jesosy zany tompo mbola ianao ti ai tsy miova fa mandraky izay ti ai ianao ti ai kanao fonas izao rehetra izao tompo mbola ti ai tompo inona no avalinay Jesosy inona no avalinay Jesosy amin'izany fitiavanao zany Andriamanitra Jesosy ohatrandray zay rehefa manambara fitiavana ianao dia zay manambara fangatahana mahamenatra zany Jesosy rehefa maneho fitiavana ianao dia zay maniry ianao amin'ny zavatra mamaika anay Andriamanitra fa tsy mba maika hamaly an'ilay fitiavana izay nomenao Andriamanitra nampatsahivinao maly fa ny tena marina tsy mahay an'izany fitiavana zany zay raha tsy ianao mampianatra raha tsy ianao no tonga ohatra Andriamanitra mametraka an'ilay fitiavana anatin'ny tsirairay avy androany Andriamanitra dia hanamafy indray ny fanekena ianao tombotsy mpamonjy ny fiainanay Andriamanitra indraindray adininay zany indraindray raisinay fotsiny efa vita ilay tamin'ny 5 taona iny dia efa anazy fa isan'andro ray Jesosy mila manamafy an'izany mila manao eny izahay ambany fitarianao mila mametraka ny fankataovana tanteraka izahay eo ambany programanao Andriamanitra raha mbola misy andro anankiray Andriamanitra mbola omenao anay dia ka ho andro ahenonao eny ampakatoavana eny ambavany tsirairay avy aoka ahenonao an'izany hoe teny feno fankatoavana sy fanekenanao zany Andriamanitra any ambavany vokatry ny fo efa voahitsy tsara voavoatra ny teninao Andriamanitra. Alleluia. Amen. Raha tsika mety misy fotoana zatra loatra tsika mandeha amin'ny andavanandro ohatra hoe miasa birao ianao dia efa
na tsy miarabatsony ianao tonga ampiasana satria efa fantatra hoe mpiara-miasa aminao efa hatramin'ny 2 taona reto olona reto indray hoe tsika ohatran'izany miaraka amin'Andriamanitra indray tsika anaty fanatrehan'Andriamanitra dia manao ohatran'izany koa mampalahelo dia indraindray Jesosy mihitsy niarany toetra ratsika izy te hanova fa nefa tsika tsy mety miova zavatra anankiray tiako hitarianantsika dia zao manomboka ny Genesis 4:20 Isaia 1 any amin'ny filazantsara antsony 2:20 izy rehetra tsisy dia misy teny anankiray tena ohatrany tian'Andriamanitra insistena kely amin'ny fiarahana aminazy isaka miteny Andriamanitra dia ny zavatra tiany re dia ilay tenin'ny Abrahama hoe inty aho isaka miteny Andriamanitra dia ny zavatra tiany voaka mivavaka sy voaka vavanao dia ilay teny amin'ny Isaia 1 amin'ny teny hoe inty aho isaka miteny Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy dia ny zavatra tiany re dia izay somary nanereny amin'ny Petera zay hoe moty ava ianao dia ny valin'izay tsy hoe raha ohatran'izao ny ataonao dia tiako ianao fa tonga dia hoe eny na tsia misy fotoantsika tsy voatery mahatakatra fa mila manao eny fotsiny ny tena fankatoavana tsy ianao miezaka ny hatakatra hoe zao mihitsy ny fitondran'Andriamanitra dia zao ekeko amin'izay satria takatro ilay izy tsy takatra ao iny mihitsy ekeo fotsiny lohandroany amen mety mafy le izy ny fijerinao azy fa Jesosy ohatrany hoe mitsipindy mahita ny problemanao io ianao zany rehefa hoe mitsipindy indray mandeha anatin'ny ray andro tsy hoe reraka be anao rariva satria tsisy effort le izy dia tahaka an'izao koa Andriamanitra rehefa miatrika amin'ny problemanao ataontsika anaiky fotsiny hiteny hoe eny hoy izahay amin'ny antsonao Jesosy manaiky izay Jesosy ny hiteny fotsiny eny tompo amin'izay fitarianao no mety indrindra sy tsara indrindra amin'izay programanao Jesosy ny tena mety indrindra hoentinao ary izay anja ny programantsika Jesosy oke tahaka ny Abrahama nitondra ny Isaka eny Jesosy indray ny saina ihany manakana anay tsy tonga any amin'ny anjara voaterinay Andriamanitra satria be fanontaniana loatra izahay raha tokony be fankatoavana dia androany Andriamanitra hianatra izay Andriamanitra anaiky ianao sy ankatohanao amin'ny antsipriana ka hiteny fotsiny eny tompo alleluia eno izahay amin'ny antsonao eno izahay amin'ny antsonao atao veritsika zany eno hoy izahay eno izahay amin'ny antsonao amin'ny antsonao eno izahay amin'ny antsonao amin'ny antsonao ataontsika rehetra arakirana zany eno izahay amin'ny antsonao amin'ny antsonao eno izahay amin'ny antsonao amin'ny antsonao eno izahay amin'ny antsonao teneny fotsiny eno izahay aoka ny teny ambavanao hoeny fanekenan'Andriamanitra androany amavitsy mihitsy ny tompo eny tompo eny tompo zay iainanay Andriamanitra dia aoka hoeny fanekena sy sitraponao Andriamanitra aoka tsy fandaniam-potoana na fandaniana rora sanatria izany amin'ny fietretana sy ny fanaovana commentaire amin'ny situation amin'ny fiainanay Andriamanitra fa ko teny anankiray fotsiny Andriamanitra hoe eny Andriamanitra alleluia andao tsika hivavaka raha sitraka ao teneny mihitsy tompo ampianaro ny foko anaiky ianao ankatohanao Andriamanitra hiteny eny amin'ny fotoana rehetra anaiky anao ataontsika itiaka ho any Jesosy alleluia aoka olona feno fankataovan'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen alleluia manasanao azo toerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika amerenana voninahitra ny amin'Andriamanitra mandroso ary rahalahy voninahitra ho an'ny tompo reriany te ame voninahitra ny anaran'Andriamanitra satria nisy zavatra lehibe nataon'ny tompo tamin'ny fiainako vao nanomboka ny fivadikanina
dia nisan'ilay tôbila izay azoko izay moa le hoe mila atao, mila amboarina dia mila mpanamboatra an'ilay izy dia nindrasana hoe tena le olona efa spécialiste amin'le izy no mila manao an'ilay izy a. Tsy tonga mihitsy le olona fa tena atao anatin'ny fotoana ny androan'ny fivatikanina no ozy le olona hoe androany ny vonona izay. Dia raha tsy azo ireo olona ireo zany dia tsy fotoana maharitra indray vao azo. Dia hoe ahoana ity Jesosy ny fivatikanina andeha ny vola tsy misy. Dia nikena aloha hoe okey ary. Dia mivavaka dia hoe anao io Jesosy fa apetraka eo am-pelantananao. Tena hoe niainga tamin'ny tsy nisy mihitsy. Tsy mora le izy ary tsy asa kely ary tsy vola kely no manao an'le izy. Fa natoky ny tompo hoy zay mantsy Jesosy hoe efa anao io Jesosy ary fantatrao fa misy planina ilanao n'io zavatra io io asa io fa tsy anahy io fa dia apetraka eo am-pelantananao dia niainga. Tena hoe maharitra ny fotoana rehetrarehetra. Tonga indray ny vita ny tôleria miditra amin'ny resaka peinture dia nijerena le montant rehetrarehetra tena million maromaro mihitsy fa tsy hoe kely. Dia ahoana ity Jesosy be da be ny andraikitra ny sahanao ny amin'ny zavatra rehetra ilainao zany isan'andro efa ny sakafo sy ny frais sy ny écolasin-jaza sy ny anona tsy resahana fa akoatran'io zany le izy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nahita fitia atao anatin'izany rehetrarehetra zany. Rehefa tena tonga le fotoana hoe eto mila an'le vola, eto mila andohan'ity vola ity, dia tena misy olona fotsiny ampiasain'Andriamanitra hoe tena ahoana fa aizy ianao zao dia tena andoko zao fa ao amin'ny loko aloha nandritra an'izay fotoana izay hoe ity misy vola ohatr'izao menanao. Tena hoe tsy hainy tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra e. Tsika rehefa matoky amin'ny tompo tsy avelan'Andriamanitra mihitsy ianao n'ilay calcul le hoe nandeha hita ilay rebudget hoe zao ny ilaina dia miandro hoe aizy io vola io vao hiainga. Fa tena amin'ny Jesosy tena mila miainga fotsiny ianao dia mila mantoky ianao amin'ny fotoana rehetra fa tena zany amin'ny fotoana farany tena amin'ny fotoana farany mihitsy hoe tena hoe rapitso ny andoha vola. Androany mbola tsisy eo am-pelantanana, tonga ny rapitso tonga dia misy le vola. Mahita mampahita fitily ohatra hoe tany amin'ny resaka salle de peinture zao tsy ampy ny vola zany dia raha normalement 2 jours ihany ny contrat ao anatiny ihany dia hoe raha vao mijanona ray andro dia miampy ohatr'izao dia nanontaniana ny sasany tena lafo be ny sasany tonga dia hoe 750 000 aloha zany ny fotoana andohavana an'lizy fotsiny salle dia vao mihoatra dia tafakatra any amin'ny million any zany lizy raha voany. Ny anahy nijanona 3 jours 4 jours tonga tamin'ilay rahalahy hoe tena aloranga mba ho mahina tsara io tôbily io vao avoaka. Okey ary tsy maninona fa avelao hipetraka ao ohatrinona amin'izay ny volamenanao, ohatrinona ny volamenao ahy tena voninahitra ho an'ny tompo fa ozy izy alefa sara fa ataovy 400 000 francs melana. Tena voninahitra ho an'i Jesosy tena hoe rehefa ny zavatra apetraka sika amin'ny tompo dia tena mila matoky fotsiny sika dia voninahitra ho an'i Jesosy rehetra. Alleluia, mandroso tompoko. Fampatsiahivana toy an'ilay teny maly mila matoky an'Andriamanitra aza mandeha amin'ny kajy fona mpanjaka vitan'Andriamanitra mikasika azy dia vitan'Andriamanitra koa mikasika amin'ny fony izay tiany mokasihana rehetrarehetra. Bonjour à tous, je témoigne au nom de Jésus. Attends comme dintin-kazo. Non, c'est pas attends dintin-kazo. Tamin'ny 2018 misy olona akaiky anahy zay dia nifampiantso tamin'ny telefôny zay dia resaka normal hoe bonjour ina vaovao sy ohatr'izany dia nandeha teny le resaka dia lasa nivadika hafahafa be, lasa misy teny mandratra be dia be, misy teny ozina, misy teny zavatra mankarary be dia be dia tsy azoko le izy hoe fananinona teo moa za hoe inona zany zavatra nataoko tamin'ilay olona nampatonga an'ilay olona lasa nivadika ohatr'izany. Dia avy eo tonga saina hoe aiky mamy io olo io dia avy eo amin'izay ny resaka teo izay dia nandratra anahy loatra ilay zavatra nyteneny dia nitapahaka avelako ianao fa za tsy afaka hiaino anao intsony dia nandeha teny ihany dia nandefasany vocal be dia be atao aorianan'izay dia mbola niaino aloha niaino dia farany vao mainka ny nandratra anahy ilay izy dia ozako hoe Jesosy hoa tena akatoko azy efa ravarana rehetra hiatakeny devoly anahy fa tsy hainy toy antsony dia nanomboka teo dia tena j'ai vraiment coupé le pont avec la personne dia tsy niresaka tamin'ny olo itsony mihitsiny
dia misy fotoana zany tena hoe hoentin'ny fanahy masina mivavaka ny olo io dia mivavaka ako fa mbola tsy mahita an'ilay olo en face mihitsy nia zany dia des années plus tard tena confronté n'Andriamanitra zany hoe hatraiza zany ilay tena pardon anao eo en parole fotsiny sa tena sitrana tany anatiny fo ianao dia avy eo amin'izay taty aoriana dia nasiana confronté na fakahita tava tamin'ilay olona zany dia ny attitudeko tamin'izay je voulais pas me rapprocher de la personne ataoko foana zay fomba tsy raisina sy tsy fandraisana sy tsy resahana amin'ilay olona dia nandeha aloha izay dia nefa ny tena nisy fotoana anankiray zay tena hoe tsy maintsy dia tsy maintsy nifanatrika sy nifanerasera tamin'ilay olona teo dia avy eo amin'izay dia izaho moa zany izay foana hoe ataoko izay resahana minimum amin'ilay olona dia taty aoriana amin'izay nanatrika temps de communion ohatran'izao dia nisy taty izay nanao témoignage hoe nasaina ny humilier izy nanao pardon tamina olona izay nandratra anazy sy nisy disadisa taminazy fa tsy nahatsiara hoe ho anahy manokana ny témoignage iny dia un lundi nandeha tany nanatrika école de la guérison en ligne dia misy teny izay nataon'ny pasteur Rodolphe hoe fony mbola zaza izy izy dia nisaina tony zaza niteny tony zaza dia nefa noho ny alehibe izy izy dia nariko ny fahazazako dia nazahoako an'ilay izy ilay attitude enfantin ilay attitude mitady excuse sy miafina amin'ilay hoe tsy izany diso na zavatra ohatran'izany dia vita io fampianarana io dia nahazo teny hoe androany il faut que je fasse la paix avec cette personne dia ozy izy ako hoe fa zany ke tsy izany iny diso hoe dia ozy izy ny tompo hoe ianao any tsy zaza ntsony dia ianao ny rahako dia obéis dia ozy ako hoe ok Saint-Esprit je vais obéir fa s'il te plaît aide-moi satria raha ny tenako dia tsy vitako zany fa s'il te plaît aide-moi dia avy eo amin'izay dia mbola négociany hoe raha mety dia alors en fin de journée ilay izy ny ataontsika zany dia vite zay prière izay ok je vais obéir dia nisy olona nyteny tao hoe nisy olona nyteny zany taminah hoe anniversaire an'io olo io androany tamin'ilay fotoana io dia ozy ako ok zany Seigneur c'est vraiment ianao tena hoe Dieu de critère sy ohatran'izany satria izy ilay fampianarana ny samedi dia ianao ny tompon'ny fotoana dia ok arany fa tena fotoana mety sahaza zany ty hoe renouer contact avec la personne dia avy eo nanoratra an'ilay olona zany hoe bonjour des joyeux anniversaire dia zaho mangataka hiresaka aminao en appel raha disponible ianao dia mba ampafantaro anahy dia tonga dia namaly ilay olona hoe oui je suis disponible aux izy les soirs afaka miresaka foana dia direct j'ai appelé dia niteny hoe fanahy masina ho aby io dia niantsa dia niteny hoe bonjour des joyeux anniversaire dia androany zah nahazo teny hoe mila mifampiavana antsika sy ianao dia zaho misy zavatra ohatran'izao nandratra anahy nataonao tamin'ny 2018 dia mamela anao zah fa za koa amin'ny fona dia mamela aho anaty amin'izay rehetra nataoko izay nety nandratra anao dia tonga moa ilay olona dia tezitezitra be dia niteny izy hoe misaotra loza izy fa ianao izy ohatran'izao ianao izy miavinavina ianao izy zao dia niaino anazy teo dia mamela aho na dia mifona aho zah tamin'ny zavatra rehetra nandratra nataoko anao dia mamela koa na expliquer hoe nanino zany anao ireny comportement ireny satria hoe fantatro hoe ianao misy zavatra ny fomba fiteninao mandratra anahy dia zaho tsy te handratra tsy te haratra plus ny efa maratra dia izay ho any nampatonga anahy hoe niataka taminao sy tsy nifanerasera taminao fa ianao manana ny fahalemenao dia za koa manana ny fahalemeko dia androany fotoana fifamelana ho antsika sy ianao dia raha mety ho ianao dia ndao antsika sy ianao iaraka hivavaka dia eny ary nozy izy dia mbola misy avinavina pobe fa nanao call vidéo zay dia hitako izy hoe alefaso izy nivavaka anao fa miaino dia nivavaka teo dia nanaiky ny tarito ny fanahy masina teo dia vita nivavaka dia nanao amen dia tena hoe le Saint-Esprit était là satria io olo tena olona tsy mivavaka mihitsy fa direct quand j'ai dit amen elle a repris et elle a prié après moi dia na izy ary surprise hoe fa ahoana koa moa za lasa mivavaka ho azy ohatran'izany dia voninahitra ho an'ny tompo dia avy eo lasa tiako tenenao anaty izy hoe teny nandratra teny tamin'ny alalan'ny teny naparatra anahy tao anatin'ny relation tamin'ny olo io fa nefany lasa teny famotsorana sy teny lasa prière sy bénédiction no niafaran'ny conversation anay dia ozy izy hoe merci beaucoup ozy izy fa cadeau surprise ho anah ozy izy cadeau d'anniversaire surprise ho anah ozy izy ty fotoana ity dia misaotra anao ozy izy nanaiky nanantona anah dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra alleloia manatin'izany tena hoe militsika mijoro amin'ilay toe-panahy takian'Andriamanitra tsy hoe tsy azo atao akory ny mifona raha tsy diso ianao fa ny fanetretehana hanananao
dia apietry ny avonavona eo amin'ny fiainan'ny hafa. Raha tsy nanetry teny Jesosy ho tonga famonjena ho antsika, tsisy voavonjintsika na dia iray azy. Dia ao anatin'izany tongava foana mihaino sekoly maneka ho tarihan'ny fanamasina dia mankatoava fa mety ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Alleluia. Ny joroko vavolombelona zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainanay. Mba tiako hifampahirezana antsika koa ilay izy sady andraisan'ny izay mety concerné ao anatin'ilay izy lesona. Nisy fotoana tao anatin'ny fiainana izany ohatrany hoe ianao mieritreritra hoe mahay mianatra dia be kajy be amin'ny fiainana. Dia mieritreritra ianao hoe zao ny ataoko dia tafavoaka. Dia tamin'izany fotoana nisy asa natao dia nieritreritra hoe andao anao pré amin'ny banque. Dia nandeha anankiray nety. Dia nieritreritra amin'izay manaraka hoe andao hanokatra compte maromaro amina banque maromaro. Dia natao ilay izy dia banque anankefatra nanaovanay pré tamin'izany fotoana izany. Dia ireo samy nanaovana pré daholo. Dia nieritreritra amin'izay izany ianao ety tsara ilay zavatra ho ataonao. Dia ankoatran'io nisy société anankiray nanome accrédit-na entana be dia be satria efa nanana an'ilay société confiance izany. Dia tafakatra hatrany amina centaine de millions le vola rehetra fitambaran'ny banque sy le société. Rehefa nandeha amin'izay nefa fotoana tsisy nety ny zavatra natao. Teo amin'izay vao nieritreritra hoe inona ny atao. Dia ny zavatra tsaroko tao anatin'izany fotoana izany tediavina daholo solution rehetrarehetra tsy tafavoaka. Dia nisy fotoana amin'izay tato aoriana rehefa tonga tato amin'ity asa fanompony ity dia mananatra manitsy Jesosy. Dia tamin'izany fotoana ny tediavina ny solution dia miresaka amin'ny ray aman-dreny hoe inona tokony atao fa izao problème. Dia mitsora fotsiny ozy izy pasteur dana mitsotra hoe tsy manana. Dia ny zavatra nitranga nihitatra amin'izay le raharaha. Nampiakarin'ny banque tany amin'ny tribunal le zavatra. Dia rehefa nandeha tamin'izany fotoana dia tao anatina 6 mois miakatra audience foana ny amin'ny tribunal. Dia rehefa tonga any dia nisy rahalahy izay moa avocat dia ozy izy za tsy hanao avocat anse fa atoroko fotsiny hoe zao atao. Dia rehefa nandeha fotoana dia natoro foana ndany. Dia isaky mivoaka anse dia miantso anao hoe zao zavatra nitranga atao dia jerentsika indray izay atao manaraka. Nandeha ilay izy dia nisy fotoana tamin'izany ao anaty croisade ka izay moa tsy inona ilay mandeha meloa foana. Any anaty croisade any dia miantso amin'ny pasteur hoe za tompoko tsy maintsy hody fa dia hamonjy audience any amin'ny tribunal. Dia mody aloha dia verina indray ny croisade. Dia ohatr'izany foana. Rehefa nandeha amin'izay le tany amin'ny tribunal dia zao zavatra nitranga. Tamin'ny fotoana farany dia tonga teo dia hoe amin'ny herin'ny androany nivoaka ny didy. Dia natsoina le rahalahy dia amin'ny heriny nivoaka ny didy. Tonga ao se vao maraina tsy miala raha tsy hariva dia nohy tsara izay zavatra mitranga ao dia tantara ho anary rehefa avy eo. Tonga amin'izay manaraka dia tonga tao dia niatrika tao. Nindrasako vao maraina parivo ny andro tsy natsoina mihitsy le dossier. Dia lasa nanantona an'ilay mpitsara hoe izao tompoko any ana dia nakaiza le dossier. Ary rehefa tsy voavaky teo izy dia tsy haiko. Fandana miakatra any ambony dia jereo any. Dia natsoko le rahalahy hoe tsy tao le izy fa miakara hony any ambony dia jereo any. Dia lasa le rahalahy zany tao aorianany iny nijery. Ny foheko izy ny dossier rehetrarehetra tao fa tsy hita le izy. Tsy hita le dossier an'se fa nataon'i Jesosy dossier classé zany. Teo avy tonga saina Jesosy tena tsy takatry ny saina nandrasako taty aoriana tsy mivoaka mihitsy le tsisy toy nitsolo le tantara. Dia misy fotoana indray mandeha izay croisade 2012 tany Dego. Dia tao anatin'izay fotoana izay rehefa tapitra ny croisade le farany 3e jour iny dia niantso ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izay hoe teny amiko Jesosy zao izay manana problème natrosa rehetrarehetra miazakazay aty ambony estrady. Miazakazaka daholo mpiara-manompo rehetra feno teo ambony estrady. Izay mivady ery amin'ny farany ery indrindra ery amin'ny public ery.
satria rehefa croisade dia hitanareo tsara hoe be entana be ny be seza fitaovana dia tsy azo ilozana io dia tamin'izay fotoana zay zay mivady rery sisa tavela teny eriana teny dia teo zany dia ahoana tsika concerné amin'izany dia tsy andevy dia ozy aho hoe assurena ny responsabilité atsika eto a fa Jesosy mahafantatra ny ao am-pontsika fantatra Jesosy hoe miconcerné atsika zany problème zany fa tsy ny fiakarana eny tsy maintsy ampivahana io dia tsy nandeha zay dia ny zavatra nitranga tao aorianan'io a le société nanana vola taminay indray tamin'izany efa tonga tany amin'ny hoe nakahuissier izy rehetrarehetra ohatra zany fa ny zavatra nitranga dia zao tsy takatra saina le izy lafo namidy io société io dia hatramin'ny mpiasa rehetrarehetra tao anatiny zany tonga dia lafo niaraka amin'le société dia tamin'io fotoana io a ny dette rehetrarehetra tao amin'le société koa zany tonga dia voafafa dia tsisy tsony dia le mpiasa tao a le commercial mpanenjika anay fanena tamiko zany tao aorianan'io dia ozy izy mantsy ana tsy efa lamina ve le problème anse dia zany anahana be efa lamina oaka dia tao aorianan'iny tsy nisy tsony lesona dia zao ozy hoe Jesosy nanao erreur teo amin'ny fiainako fa ianao ny récupérer ny erreur rehetra nataoko zay ny tiako tenena amintsika hoe matsiaro ako averiko ty fa i paster nirina mpitenen'ity matetika hainy Jesosy ozy izy manasitrana ninninona problème na aretina calcul na rénal io na calcul biliaire io na ino fa ny calcul mental ny tsy hain'Andriamanitra manasitrana azy aza be calcul amin'ny fiainana Jesosy eo foana vonina irécupérer ninninona erreuranao fa mahaiza mitodika dia miverina amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra voninahitra ho an' Jesosy. Alleluia, andao tsikitehaka mafy an Jesosy. Manasanao hitsangana andray mpanompon'Andriamanitra tsika. Da tsikitehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Mbola tsy henoko ny tantaran'le paster teo iny na dia efa 4 taona zany tady mbola misy zava-miafina foana mandraka androany mamonjey fotoana foana fa misy zavatra mbola tsy fantatra ao a ampahafantarin'Andriamanitra anao zany gaga maninona ary paster ery io a tsy mety miala mihitsy vazivazy zany tena kekinao misy zavatra ao e saintsainy ny vavolombelona nataon'Andriamanitra teo dia hisaoritsika dia ankasitraka sy ame voninahitra an'Andriamanitra fotsika manontolo matsiaro le témoignage omaly dia mbola ohatry ny toizin'Andriamanitra androany ohatry ny tena mafiorona zany Andriamanitra hoe aza manisa re aza manisa fa zay tsy vitanao a azoko fenona. Alleluia. Rehefa nalefa tany amin'ny salle de peinture ny tomobilin'ny tatoery dia ilay tantarainy teo misy zavatra amboary misy zavatra be dia be dia nampahitan'Andriamanitra fity izy. Alleluia. Zany hoe parking payé non plus nefa budget anao ary mbola tsy ampy teo a tena tsy mahafinaritra zany hoe ny eo tsy voaefa nefa efa mitomboka sady indray ny manaraka fa eo Andriamanitra mahatoky Andriamanitra miasa Andriamanitra sy tehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Misy olona tian'Andriamanitra ampaherezina sy vangina afaka hikarakara ny kahanao Andriamanitra. Alleluia. Zavatra tadidiko a rehefa mivorony choral dia manolo teny tatoery mandefa ny fiarany tsy manontany hoe inona ny gasoil tokony atao efa njorovavolombelona tety zay hitanareo a ampifamatory amin'Andriamanitra sy ny fanjakany ary ny asany fotsiny fiainanao
be lavitra ao aminy tokony atao eo amin'ny fiainanao. Amen. Témoignage faharoa teo fifamelana vesatra esoron'Andriamanitra rehefa raisinao ampasahiana ny andraikitra enao le maratra fa enao indray no mifona. Ao amin'i Jesosy misy zany. Ka raha tonga eto ianao maradratra miandry ifonana, sa tsy miteny hoe tsy ao amin'i Jesosy ianao fa irariako mba teny hitoetra ao amin'i Jesosy fa ny ao amin'i Jesosy zany ianao maratra indray mandeha mifona. Dia amin'ny voalohany aloha eo le mbola zay le hoe remuer le couteau dans la plaie, le fitsatohan'le antsy efa marary dia mbola atao le hoe maninona ohatran'ireny le mamela tôbila tsy mety velona vao maraina ireny. Fatarao mahatonga an'izany tian'Andriamanitra ho sitrana tanteraka ianao. Dia rehefa manaiky ianao ampangina ny nofinao sy ny ampokonao, olona tsy mivavaka lasa mivavaka, olona tsy eritreretina ho voakasika lasa voakasika. Ary le fomba ikasian'Andriamanitra tsy any amin'le calcul mental anao fa ao amin'ny kajin'Andriamanitra rehefa manao ny sitrapony ianao. Sy tehaka mafy tsara ho antao. Zareo rehefa avolombelona njoroany pasteur atao mandeha ny croisade, ny apetrena croisade misaringotra ny passé. Ino fa betsaka manana za témoignage zany. Ianao zany mba teny efa alléluia misy téléphone maneno inona ndray resany fa soa ihany feny mpanompono ianao no maneno le téléphone fa tsy hoe ny mpanondranany amin'ny toeran-kafa ianao no maneno le téléphone. Dia feny mpanaovana croisade ihany hoe iverina vetivety indray le jereo ane izy croisade za mino fa izy croisade moa tonga tena izy croisade raha heninao ngamana nikika mafy be izy croisade mampety antsika ny anao ny asan'Andriamanitra. Ny anaovantsika ny asan'Andriamanitra tsy hoe be problème tsika, tsy zay. Ny anaovantsika ny asan'Andriamanitra satria mila manao ny asantsika, mila manao ny asantsika. Tsy afaka hijery amin'izao fotsiny tsika. Betsaka ny olona tokony hampafantarina an'izany fahasoavana sy fahatsarana be dia be zany. Alléluia. Asa raha tantaranao dia miombona fifaliana amin'ireny ankohonantsika izay nandray valimbavaka kasika, nandray famangina. Misaora fotsiny n'Andriamanitra dia teneny hoe Tompo, Andriamanitra fampahitana fitianao. Vola tsy ampy andoavana fandokoana fiara fenonao. Saotra ray aminaran'i Jesosy. Mankasitraka ianao zay fa vesatra ny anatin'ny fo hitakina fifamelana tonga dia tohananao dia ampianao ny zanakao. Mba ho tanteraka hatramin'ny farany le famelana tonga dia manova zavatra ianao. Olona tsy mieritreritra ny vavaka tonga dia mamaly vavaka. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa troso amin'ny fomba tsy takatry ny saina, vokatry ny calcul ny maha-olona, fafanao anatina fomba tsy takatry ny saina sy amin'ny fomba mahagaga, na dia efa miakatra tribonaly aza. Misaotra ny amin'ny asa omenao ahafahany manao fanompony. Misaotra ny amin'ny teninao mampahery sy manangana anay. Misaotra ny amin'ny faharetanao miaraka aminay. Mahatonga anay tonga eto tsy hoe satria te ahita an'ilay problème iva, fa tonga eto zay satria te hiaona aminao, te ahitanao, te hiray aminao, te hiombona aminao. Raisy tompony dera, raisy ny laza, niaja, voninahitra hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Misy anankiray zay mba angatako ataontsika. Ny moa titre izy pasteur? Vavaka. Asa natao tananao. Nasarucha nilalanale Tia sakanai tiante Naindikia nalata esuku Timapaninunai Nasarucha
asa anaty ny tananao dia sakafo antompo ny fonao. Sambatra izay Jesosy manana anao afaka mitondra ny any anatinay na ny vesatra na ny sentomponay zay rehetra mahakasika anay tena tsy salasalanay fa aborakay aminao fa ianao no zoky ianao no confident tsara indrindra ary ianao no meilleur ami mahatoky indrindra. Sotra betsaka fa mbola afaka mivavaka foana zay. Tsy misy toerana mahasakana ny vavaka. Misy toerana tsy mahazo ny radio. Misy toerana tsisy réseau. Fa ny toerana rehetra tompo dia andrenesanao ny feonay. Indray zay mety mitady anamary tena ka mivavaka dia laza hoe ka le toerana misy mihitsy nefa tsy oren'Andriamanitra intsony. Nefa matsiaro zay hoe Jonathan ekibo nitondra ny anaty lalina rano lalina rehefa ny sento izy ny antso famonjena miverina taminao dia noenonao vavaka sy ny valianao vavaka. Tsarovy zay anatin'izao séance ny Sainte Seine na ny communion amin'ny fandraisana eto amin'ny latabatry ny fiombonana isitrahana efa soavana sy famondrapona. Anisan'ny tena mahafaly resaky ny sabotsy maraina toy izao Jesosy dia mihira ny misy mpanjaka foana zay. Satria ny latabatra velarinao tompo, latabatra ny fanjakana. Invitation royale no tonga eo aminay. Ary androany maraina zay anfonay manontolo anambara foana zay. Fa tsy hoe olokolom-pona mandendeha amin'izao zay. Fa manana mpanjaka amin'ny fe zay. Manana mpanjaka manapaka amin'ny fiainanay. Ary mpanjaka tsara fanahy. Mitondra tsara ny fanjakanao ianao. Tsy mety diso ianao amin'ny fitondrana amin'ny fiainanay.
izahay tsy matakatra, zahay be calcul fa ianao tsy taitra. Misaotra betsaka, raha mety misy ny ranomaso eto amin'ity tany fivahiny anany te, tsy maintsy ho avy ny fotoana ho fafana zany. Ny fototry ny filatsahany ranomaso mihitsy no hongotana, tsy hisy intsony. Mety mbola miatrikady zay. Misaotra fa nomenao fandresena ho azo aseho amin'ny fotoana rehetra. Fa rehefa hiverina ianao, ary rehefa tavaverinao aminao soma tsara ny fiangonana, ho tapitra ny ady. Misaotra raha eo, misaotra ny amin'ny famonjena, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy. Manjaka aminay, manapamy fiainanay, omeny anao tanteraka sy malalaka zany. Aoka ny fahefanao ho azo tsapaitanana, aoka ny voninahitra ao anenika nyity tany te, aoka ny voninahitra ao iseho nivony zao fivoriany zao, amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy mpanjaka manatriketo, sokafiny fo andray azy, ny fiderana no anjakany, ny fahasoavany no anenikantsika. Izy mana ireo enta mavesatra, ireo amboary rehetreo atongony, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Sandrata Jesosy, sandrata eto anivonay, Ho azinya sandrata ny tananao, sy voninahitra, mendrikilay nandreso antsy, nalevina nitsangana mike, nifansana tsy natazonazy, nifidera eo azy mandrakizay, nainandresy tompony fanaray, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Dotsikiteka ho an'ilay mpanjakany mpanjaka, Jesosy avy any Nazareta. Izy no andriamanitsika, izy lay tiatsika, ary izy lay tiatsika. Orakoraka be ho an'i Jesosy rariany ay. Tsy oelintsony Alleluia. ahitazisik ny ranomaso ho fafany, ho aoatrandra ho tapitra ny ady, tsy oelay Orakoraka siaka mafy ho an'i Jesosy. ireo enta mavesatra, ireo amboary
Kristy mpanjakany tara zavatra vedety aminao aho fa tamin'ny androm-piainako a betsaka ny ranomasina latsako. Misy ny naterina teny bypassy hoe tena mpanatitra rano tambola pastera mbola tsy tany efa nanateraka ranomasina daholo zay toerana nipetrahandro pastera rehetra. Misy nietinao rery, misy mitamberina tamiko eny ampiatrena indrindra amin'ny croisade fa ijoro avolombelona na dia tsy atao ry pasteur sandratra fa voninahitro n'Andriamanitra fa fotoana ny faliana sy ny mehezana miaraka amin'i Jesosy dia be lavitra aloha le nitomanina. Be lavitra, be lavitra. Ary an'Andriamanitra ataony manangana anao sy manarina anao. Alleluia. Vitan'i Jesosy zany. Eto Matsiary nisy taona zay tamy efa ela be zany, elabe zany. Elabe. Dia ohatrany hoe vao fitakitsika zany. Tena mafy zany tamin'izany, tamina nalabaka. Tsy nanana an'i Jesosy donc za miatrika rery ianao tsy mifantatra an'izany ahoana migerer an'izany, tsy mahay mivavaka, tsy mahay manompo. Zavatra nahavariana rehefa efa lasa pasteur taty aoriana, vao aingana amin'izay le vavolombelona niantso ilay ankizy vavy io. Pasteur hozy izy, eno ianona hozy izy. Ay, tahiny Jesosy. Efa an Jesosy azao hozy izy. Ary ny etsoko anao hozy izy dia satria hozy izy nanimba zavatra teo amin'ny fiainanao fa fantatro fa mpanompon'Andriamanitra ianao zao. Fona hozy izy. Alleluia. Efa firy taona hitanao ve mahatonga mijoro avolombelona? Vitan'i Jesosy ny manangana, vitan'i Jesosy ny manarina, vitan'i Jesosy ny manamboatra. Tahiny Jesosy ka tena efa ao amin'i Jesosy zany tsika mety fahadalana tamin'ny fahatanorana zany, mety nisy tokoa le alahelo fa sofa teo Jesosy nanangana. Zao sady efa mpanompon'Andriamanitra koa ianao moa ny tena tsy latsak'izay aiko. Azonao angamba tiako tenenina tsara fefara le izy, zay tiako ijoroana vavolombelona. Tsara fefara le izy. Tsy haiko manino zany osen'Andriamanitra ijoroana fa misy olona eto mila an'izay fa aza mataotro rehefa tsara fefara ianao. Aloha izy zarako teny mbola hira indray tsika. Firy aloha ny tia mihira hitako mihitsy dia fatako mihitsy. Vao manomboka dia hitako mihitsy. Androamo izy mivady tsy avelantsika satria mihira foana zareo eto. Tiry ty tena mety hogaga nareo fa isaka mbo miakatra eto dia asiana kely an'izay foana satria marina be loatra le izy tamiko. Tena nikatsaka zavatra be dia be atao amin'ny fiainana. Olony kôkô fa tena tsy nahavonjy le kôkô reto nivadika marina, tena tsoroko aminao marina fa tena tsy matafavoaka ny saina. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy dia nafahan'Andriamanitra tamin'ny avinaviny zany hoe mianatra sy mahay zany. Tena to dia mihitsy nongotan'Andriamanitra hoe tsy hoe mianatra dia mizesta, tsy hoe mahay dia mizesta, tsy hoe premier de la classe foana dia zesta, ambany zay vao ambony zay vao misy azonao amin'izay ka misitrika aloha ianao vao ampianarin'Andriamanitra ny tena fiainana. Leso anankiray ny hitako rehefa nanaraka an'i Jesosy. Izy kay le tena ilaiko ary izy kay le tena faniriana avy indrindra. Raha mba miompo amiko ianao afafantanao atao tsika nokatra ny fotsikiteny tompo, ianao no ilaiko, ianao no iriko. Be dia be problema misavovona zavatra trehako, mety hoe mila valim-bavaka fa ambonin'izay enao mihitsy no ilaiko. Amen. Amen. Toetreo mandraky izay. Toetreo mandraky izay. Omeko anao ny fiainako. Mandray anao afasakaizanao.
ianao no faniriako Jesosy. Ianao no faniry. Tokana tsy ho foko mandrakizay. Tokana tsy bafo. Tsy afaka isolonao. Tsy afaka ganitoeranao. Tsy anomeny fompitiavanao. Tsy anomeny fompitiavanao. Toroy lalanao. Toroy lalanao. Eto ao anilana. Mamerina ny fiarabanantsika na tratra indray ty andro ray toa tsy taisa avy amin'ny Jesosy ho aisoanao. Ny manokana ny lohahevitra iarahantsika eto dia nampitondraina ny lohateny hoe ny dintin-kazo manitra sy ny vo. Ny fangatahana ty titry ty amin'ny tompo dia tena manenjana mihitsy isaka ny manao toriteny fa dia misaotra azy fa dia omeny foana ny titra. Apokalipsy 5:5 naran'i Jesosy. Ary rehefa nandray ny boky izy dia ny zava-manan'aina efatra sy ny nololona 420 ny enkoka teo anatrehany zanak'ondry sady samy nanana ny lokanga sy lovivolamena feno dintin-kazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olo-masina izany. Ny dintin-kazo manitra voalaza eto dia vavaka ary ny vo kosa dia izay napetraka Andriamanitra eo an-tananao amina antom-pisiana tsy tokony ho angonina na hijanona eo an-tananao fa tokony omena, alefa sy afafy. Amin'ny dikateny tsy fantatra, amin'ny dikateny tsy fantatra. Amin'ny dikateny poetika izy dia hoe ny dintin-kazo manitra sy ny vo. Fa amin'ny dikateny mahitsy izy mba ho azonao dia hoe ny vavaka sy ny fanomezana. Resaka ireo zavatra anankiroa ireo tsika momba ny vavaka sy ny fanomezana. Na ihany koa hoe ny fiaina mibavaka ao sy ny fiaina mpanomezana. Misy fahafenoana izay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'io
fiainam-bavaka sy fiainam-panomezana io. Eto am-piandohana dia tiako fantatrao fa samy hafa ny vokatry ny vavaka sy ny vokatry ny fanomezana. Maro amin'ny olona ny miandrandra ny valo ny fanomezana ao ambadiky ny vavaka, ary miandriandra ny valom-bavaka koa ao ambadiky ny fanomezana. Dia ohatry ny lasa mandiso ny fomba fiasan'Andriamanitra ilay olona, ary lasa mifandiso ilay vokatra satria tsy mijoro izy eo amin'ilay tena andrasan'Andriamanitra. Alohan'ny hiresana momba an'ireo zavatra anankiroa ireo dia hiresaka momba ny fahatahorana an'Andriamanitra, izay efa niresantsika teto tamin'ny herinandro ambony angamana izay. Fototra ny fahatahorana an'Andriamanitra mialohan'ny hananantsika fiainam-bavaka sy fiainam-panomezana. Alohan'ny hanazavana momba an'ity dia izao, aleon'Andriamanitra azy ianao matahotra azy tsy mivavaka. Toy izay mivavaka nefa tsy matahotra azy. Aleon'Andriamanitra ianao matahotra azy fa tsy malala tanana. Toy izay mody malala tanana nefa tsy matahotra azy. Dikan'izay mialohan'ny fiainam-bavaka sy ny fiainam-panomezana matahora aloha an'Andriamanitra. Sy tehaka vavy tsara ho an'Andriamanitra. Vao manomboka tonga dia rezima tanjaka tsara apetin'ny fiainam-panahinao. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia izy ny obonina toko 7:7 aminaran'i Jesosy. Aza manao anao hoendry matahoran'i Jehova ka mifady ny ratsy. Dia ampatsiaranao fa tsika ray tany-drazana, azafady, ray lanin-drazana. Satria tsy tany ilay izy fa lanitra. Misy lavitra lanin-drazana inandray izany ato amin'ny tiasa-fanompoan'ity misy mobe dehibe vaovao foana isan-kerinandro. Misy tena mahamorona ny tompo ato amin'ny tiasa-fanompoan'ity. Ray lanin-drazana tsika. Mbola tsy henonao n'aizana izy zany. Avesitsika avy any an-danitra ao amin'Andriamanitra. Ary koa satria mitovy fiaviany zasy ianao dia manana fady tsika. Isaorako an'Andriamanitra fa tsy fady sakafo ilay izy, fa fady ny ratsy. Tena kekinao ny olona matahotra an'Andriamanitra hoe mifady ny ratsy hoe. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia mametraka fa ty androany ity no andro sisa azo anaovan-tsoa sy hijoroana, ary mahafantatra tsara izy fa mpivahiny natao hijoro ka tsy manaonao adaladala, ametraka indray ny fiovana ho amin'ny ampitso nefa tokony androany. Tena kekinao omeo ny androany hoe atao voatriny tsy misy ny rapitso hoe zay le fatahorana an'Andriamanitra hoe. Io fatahoran'Andriamanitra io mahatonga an'Andriamanitra mizaha toetra ny olona. Exodosy 20:20 aminaran'i Jesosy. Ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hizaha toetra anareo ary mba ho eo anatrehany tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy anota nareo. Ny sekre namohan'Andriamanitra ny rehetra ho an'i Abrahama ary Josefa dia ireo lehilahin'Andriamanitra teo aloha ireo dia nijoro avolombelona. Ozy izy ny Genesis 22:12. Ozy le anjely, aza maninjotra ny tananao amin'ny zazalahy, aza maninona azy akory ianao, hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilahatokanao. Ary nijoro avolombelona koa Josefa amin'ny Genèse 42:18 hoe zao no ataovy dia velonareo, za matahotra an'Andriamanitra. Tsy resa be ny fahatahorana an'Andriamanitra fa fototry ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Ozy izy ny teny toko 12:17 ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa reza any rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory, ary ny didiny tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ninona zany teny zaraina sy toriana, ampientana, ampifaly, ampahery, anangana, ny fiafaran'ilay izy zany dia izao Andriamanitra no atahory. Isaky mirava ny fotoana andraisana teny dia tokony mitomba ao anatinao ny finiavana tsara atahotra an'Andriamanitra amin'ny journée vaovao nomen'Andriamanitra anao iny. Tena kekinao androany zao hoe afaka aneo indray ianao hoe matahotra azy hoe. Zay rehetra matahotra an'Andriamanitra manarika eto izy hitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Ny pratika dia ozy izy Petera 2:7-10 anaran'i Jesosy. Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahinianareo ety. Zavatra anankiroa ilay izy. Fitondran-tena avy amin'ny fisokafany sainao fa mpivahiny ianao. Dikan'izay raha mpivahiny ianao
dia misy zavatra tokony hajainao sy apetraka ao maro toerana. Tsy tonga fatany eto ambony tantsika. Natao hivahiny aneo ny voninahitr'Andriamanitra vetivety. Dia rehefa vita ilay fivahinianana amin'ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fitondrantenanao sy fijoroanao dia tsy maintsy tapitra amin'izay ny zavatra rehetra ody any amin'ny fitsarana mandrakizay tsika fa fanany ranomaso. Iny aloha tena tsy aritra iny. Tena tsoroka anao fa nisy nataoko voaloha vao tonga ao an-danitra ao dia masoko no tolotra fafao aloha. Halleluja. Io nefa latsaka impiro io fafao aloha. Mino fa tsy mila atao an'izany. Fa vao miditra ny vavahady ianao tonga dia misy anjely mamafa ny ranomaso. Dia mety hiteny ianao tsy anjely fa Jesosy mihitsy. Indray mantsy misy mila hafanina ohatr'izay rehefa tsy maninona. Izy raha tokony efa niteny hoe ho fafako ranomaso rehetra. Tonga ao ianao tsisy ady tsony. Izao mbola tataitra ny Jesosy dia misy fakapanandry eto. Toy izy ny anjely tsisy tsony atika. Halleluja. Tsisy fahoriana tsony. Tsisy blessé tsony. Halleluja. Asa blesse daholo amin'izay teny anglisy izany. Tsisy malade tsony. Fa ozy Jesosy maladie. Sao dia sitrana. Ozy misy inona daholo ary zany. Blessé dia lasa blesse, malade lasa maladie. Tsara ny tompo. Raha fantatrao fa mpivahiny ianao dia hitandrina ny fitondrantenanao ianao amin'ny fahatahorana azy. Korintiana faharoa fafito andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha manana teny fikasandreo isika ary malala dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona miaina fiaina fahamasinana. Rehefa avy nandray an'i Jesosy izy ka nohamasinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy niditra tao amin'ny olona io dia nanaiky olona io hiaina n'ilay fiaina pahamasinana efa ao anatiny. Ka raha misy olona tsy miaina fiaina pahamasinana tsy matahotra an'Andriamanitra izy baraingo ny lanitra. Ka izy ny pastera tena manompo be mihitsy e. Izay dia sasika hatrany voalohany teo. Aza mbola manompo aloha fa matahora aloha. Dia tsy midika izany hoe andrainao eto koa tsika fa tsara koa manompo fa ho mpanomponako ianao ampianarana momba fahatahorana azy pratika aingana be. Fa fanoharana manaitra ilay izy hoe tsy mamaika ny fiazakazahana anao asa be ty ivelany. Nefa ny ao anatintsika tsy milamina miatrika an'Andriamanitra sy ny zavatra takiny. Ny titra androany dia hoe ny dintin-kazo na ny vavaka sy ny vo na ny fanomezana na ihany koa hoe ny fiainam-bavaka ao sy ny fiainam-panomezanao. Jery fiainan'i Job tsika. Job toko voalohany dia favalo anaran'i Jesosy. Fa olona marina sy mahitsy Job ozy Andriamanitra. Sady matahotra an'Andriamanitra izy ka mifady ny ratsy. Io fa miverina ilay définition momba ny fahatahoranaN'Andriamanitra. Inona tsara ny dikany hoe matahotra an'Andriamanitra? Mifady ny ratsy. Ary niainan'izany ty Job ty. Ao amin'ny bokon'ny Job iray manontolo dia ahitana fa Job io dia tena tia manome, tia mamafy. Fantany fa ny zavatra rehetra dia mandalo sy miserana eo an-tanany ka tsy azy fa an'Andriamanitra napetraka eo, tsy natao angonina fa natao ho ampiasaina ara-potoana. Ary ny fampiasana azy dia zao misy tokony hafafy, misy tokony homena ary misy tokony hohanina. Fantatry Jesosy, fantatry Job tsara izay prinsipy izay. Ozy izy eo amin'ny Job toko voalohany dia faha 20. Nitanjaka ny voaka ao tany an-kiboniny ary mitanjaka ny iverenako any. Jehova nanome, Jehova nanaisitra. Isaorana eny anaran'i Jehova. Nisokatra ny fahatakana ato anatin'ity lehilahy ity fa ny zavatry ny tany dia miserana ary tokana ny tompony izany rehetra izany dia ny tompony tany rehetra dia Andriamanitra. Ny tiafa mafy an'Andriamanitra fa izy ny tompony zavatra rehetra. Zay mandalo eo an-tananao tsy anao fa azy. Fa napetrany mba handalo satria miara-miasa amin'ny tananao izy. Ary matoa napetrany eo an-tananao tsy natao angonina fa hiasa. Ary ny fampiasana an'izay napetrany eo an-tananao dia misy ny natao hafafy, izay ilay fiainam-panomezana resako teo, ary misy natao hohanina na afaka isitrahana. Joba 31:8 tena mijoro avolombelona mihitsy Joba hoe aoka mafy aho izy dia olo-kafa no hihinana. Raha ohatra ozy izy ka tsy nijoro tamin'izay nasain'Andriamanitra nataoko. Izany hoe olona mpamafy izany Joba. Joba 29:12 namonjy ny oro izay nitaraina ozy izy sy ny kambody izay tsy nanakamonjy. 31:16
raha tahiny a nandazy niriny malahelo ka napahana ny masony mpitondra teny, zany hoe raha vao misy oro tonga eo amin'ny joba manome izy, vao misy malahelo tonga na olona mahantra manome izy, vao misy mpitondra tena tonga eo manome izy. Joba 29:13 ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony mpitondra tena nampifaliako. Misy io le fo faty dia niantson'le olona le fo faty sy ny vady aman-jana fa Joba, satria nisy soa be dehibe nataony Joba tamin'ny olona io tamin'ny fahavelomany ambara-pahatonga n'io fotoana ahafaty azy io. Natahotra n'Andriamanitra Joba ary ny fomba nanehoany an'izany tia manome ary tia mizara Joba. Fa zao tsy ampy zavatra anankiray izy, tsy dia mpivavaka loatra Joba. Ny titran'ilay androany fiainam-bavaka sy fiainam-panomezana. Ny fototry ireo dia fahatahorana an'Andriamanitra. Joba natahotra an'Andriamanitra nanana an'ilay fiainam-panomezana. Tsisy olana mihitsy zany Joba tany amin'izay lafin'izay. Ny aina fahafenona, fahavokarana, fahabetsahana. Tena marina tamin'ny Joba ilay hoe ny fitahian Jehova no nampanakarena azy. Fa nisy fahabangana, satria amin'ny Joba toko 1:7 mahavariana, lasa nanana moyen Satana hiepanga ny Joba. Naran'i Jesosy, ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra vanao atahoran'i Joba n'Andriamanitra. Io kanal ifampiresahan'ny Satana amin'Andriamanitra io dia kanal mibavaka tokony ifampiresahan'i Joba amin'Andriamanitra. Sangana tsara ny tana fa hiditra lalandalitsika mba tsy hisy fahabangana eo amin'ilay fahafenona tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainanao androany maraina. Raha isika ra-panoharana hoe mofo sy ranom-bolopoka nomeny dikan'izay, raha mofo fotsiny no haninao dia tsy ampy, ranom-bolopoka fotsiny sotroinao dia tsy ampy, fa izy roa miaraka mihitsy no mety. Ary le izy tsy aroboka anatin'ilay ranom-bolopoka le mofo, na sesefana anaty mofo le ranom-bolopoka, fa hohanina aloha le anankiray, sotroina le anankiray any anatin'izy vao mifangaro. Zay dia androany koa endrikendrika toy izany ny hanomezan'Andriamanitra ny asaribidiny hoe fiainam-bavaka sy fiainam-panomezana. Nanana fiainam-panomezana Joba, hitantsika hoe mivokatra. Zay tonga teo aminy dia nanana moyen izy afaka nanampy, afaka namonjy ny olona amin'izay fahasahiranana hita maso. Fa nisy problema ny fiainam-bavaka. Betsaka amin'ny olona ny tia mamafy ka mivavaka. Dia zareo ny zava-nitranga teo amin'ny fiainan'i Joba. Misy fotoana tokony hivavahany amin'Andriamanitra absent Joba. Dia tonga Andriamanitra hijereny Joba, Satana no hitany. Ary ny ataon'ny Satana eo hiepanga ny Joba tsy mivavaka. Tena kaikinao, aza atao banga mivavaka hoe. Nisy fahabangana teo amin'ny fotoana tokony hifampiresahan'i Joba tamin'Andriamanitra, dia lasa ny devolo nanararoatra an'izany hiapangana azy. Raha tokony ho kanal tokony hivavahan'i Joba, dia lasa nampiasain'ny devolo hiapangana azy eo anatren'Andriamanitra. Raikitra ny fizahantyoetra faran'izay mahamay vai. Miangavy ianao aza mangina mivavaha, ary mivavaha aza mitsahatra. Any amin'ny Joba toko 2:7, ny 5 ka hatramin'ny 7, dia izao voalaza ao aminaran'i Jesosy hoe fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao, nanomboka efa tafaverina somatsara teo amin'Andriamanitra Joba. Mino fa nanomboka ny azony Joba amin'izay hoe ary za mihitsy kay ny mila mivavaka fa tsy hoe ny fanatitra fotsiny ny torako eo amin'ny altara. Maheno tsara tsika. Fandrenesan'ny sofina ihany nandrenesako anao Andriamanitra. Ankehitriny izao kosa ny masoko mahita anao. Miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Areva voalaza 7, areva voalazan'i Jehova tamin'i Joba zany teny zany dia hoy Andriamanitra tamin'ny Elifaza temanita, mirehatra aminao sy ny sakaizanao Roland fahatezerako, satria tsy mba marina tahaka ny filazan'i Joba mpanomboka ny révélation nareo momba ny filazanareo zavatra anankiroa no nananar'Andriamanitra teto, vision et révélation. 2 Corinthiens 12 zany miteny an'izany Paoly. Zaho izy androsy ilaza fahitana sy fanambarany tompo. Ny vision sy ny révélation momba an'Andriamanitra dia seka tsy azony Joba raha tsy niveriny izy tao amin'ny lafiny ara-bavaka. Averiko. Matahotra an'Andriamanitra Joba, tia manome fa kamo mivavaka. Rehefa tia manome izy, namaly ilay fanomezana, ilay fiainam-panomezana, fa lasa problema ilay tsy fampimbavaka. Fa zao nefa tamin'ny farany narenin'Andriamanitra zany rehetra zany restauré verina double portion zavatra very rehetra ary lasa olombavaka
Job satria nandritra le fotoam-pimonononana sy le fotoana le mafy be tsy maintsy mivavaka ka tsisy vola gerena intsony. Tamin'izy mbola be vola be dia tsisy fotoana hivavahana. Manao sy ny seko fotsiny ataony alevazany amin'ny fiangonana. Tsisy seko sy ny avina intsony. Tsy maintsy ka mahatonga an'io seko io mila mivavaka ianao. Mametraka ny importance ny vavaka Andriamanitra. Alleluia. Zay ny kahany Job, jery kahana rangahy anankiray avy tsika. Mpanjaka faharoa toko fahaefatra andiny voalohany mianaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany. Nitarena tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao. Iresaka momba ny lahy tsika vetivety na dia efa maty izy tamin'io. De toute façon le ramatoko efa maty, Elisa koa efa maty. Tsy miresaka maty tsika efa mandray fampaherezana avy amin'ny tantara. Nisy vehivavy anankiray, izy vehivavy io vadiny zanaky ny mpaminany. Ny anarany zany tsy fantatra, ny anarany vadiny koa tsy fantatra. Nitarena tamin'ny Elisa izy hoe Elisa, maty ny vadiko mpanomponao. Nanompo ane izy. Ary ianao malala fa natahotra an Jehova ny mpanomponao. Nanino io lehilahy io? Natahotra an Jehova izy fa boka antroso. Ny antony, tia mivavaka izy. Fa tato amin'ile fandehany ara-zavatra, malaindaina. Teneno akekinao, fatary zay banga hoe, tiaza vela banga tsony hoe. Tia lehilahy ty, dia voalaza fa natahotra an'Andriamanitra. Tia mivavaka izy. Rehefa tonga ny mpanao fanatitra dia zao ny teneniny. Za le pastera milomena fa za tsy manome zany. Tsy ato zany. Ny fitaizana ato mahafinaritra be midirana. Dia zao bon, nanompo izy, zanaka ny mpaminany izy, lehilahy n'Andriamanitra izy, fa tsisy ninona ny paosiny. Feno fitiavana n'Andriamanitra ny fony, fa tsisy ninona ny paosiny. Feno firehetana ho amin'ny fanompona n'Andriamanitra any anatiny, fa tsisy ninona ny paosiny. Tsy mahatonga saina ve zany? Mahatonga saina zany. Tsy hoe rehefa matahotra n'Andriamanitra ianao dia tonga dia misokatra daholo ny zavatra rehetra. Ilaina ny fatahorana n'Andriamanitra ho fototra hiainganao, fa mila tonga saina ianao ny amin'ny karazam-piainana tian'Andriamanitra anananao. Andriamanitra manome voa natao afafy, tsy mahazo malaina ianao ny amafy. Fa zay nanjoan'ity lehilahy ty. Tena natahotra n'Andriamanitra izy. Rehefa misy vehivavy mandalo tena to dia manilika ny lohany izy. Tsy mijery. Fa ny problème, rehefa tonga koa mpanao fanatitra, tonga tsy jereko iny. Dia zao, rehefa tsy mijery vehivavy ianao dia tsara fitondratena. Rehefa tsy mijery fanatitra ianao dia tapaka. Zay fotsiny ile izy tapaka e. Ka be dia be amin'ny olona mionona fotsiny hoe mpanompon'Andriamanitra dia tokony, tsisy tokony zany. Misy karazam-piainanao andrasan'Andriamanitra anananao. Job, raha tokony ho izy, raha misy ny olona tokony arovana dia ny olona mpanome ny fikambanana. Fa Andriamanitra hoe mpanome io fa tsy mpivavaka ako. Misy zavatra tsy azoko ataoko izy tsy mivavaka ako. Tsy afaka mamaly azy aty tsy miantso izy. Zany efa ny teny antsoya dia hovaliko. Ny ataony manome fa tsy miantso. Ny lerangaty indray miantso foana izy fa tsy mba manome mihitsy. Enganere mba ho voarainao zany fahamarinana zany androany. Misy problème na révélation mahatonga le olona tsy tafiditra any amin'le hoe tia misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao tsy anao. Ary zay mitsy tsisy atsika, zay le tenen'i Jesosy tamin'ny voalohany taona, tsy manana ninninina anao ianao fa an'Andriamanitra avokoa reny, nampandaloviny eo an-tananao mba hiasa ara-potoana. Ty zao tsy haingon-trano, telefônina. Ary telefônina fampiasana ty voalohany, tsy fakana sary fa fihetsoana. Zay aloha ny tena utilité première. Mazava ve? Dia ohatr'izay mihitsy le izy, misy zavatra napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tokony hiasa ho azy fotsiny araka ny tokony ho izy satria matahotra azy ianao. Averiko indray, Joba tena malala tanana, malala tanana.
ikoizana izy ny anisan'ny nyenjana indrindra tamin'ny fananakarena tany antsinanana fa ny problemany tsy ampivavaka tao amin'ilay tsy fampimbavaka amin'izay tonga dia nidirany devoly le anankiray indray tena mpivavaka be tena tia lehilahy ty zany le mivavaka maraina atoandro hariva amin'ny alina tsy matory fa mivavaka fa rehefa tonga ny fotoana tokony hoe apetraka Andriamanitra hoe ty misy zavatra omeko anao tsy hoanina daholo io misy mofo ao anatin'io dia misy graine dia zao ny teneniny mivavaka nataoko efela be fa aloha miara hoaniko daholo rehetra dia avy eo misubirany conséquence avy eo ilay lehilahin'Andriamanitra tsy haiko izay nahafaty azy fa nampalahelo le vady aman-janany mbola ny baby nitrosan'le lehilahin'Andriamanitra ohatra mampalahelo le tantara fa misy solution nefa tsy tiaka mampisara ho an'Andriamanitra mino amin'ny foko manontolo fa tena nijoro ty lehilahy ty matoa Elisa tsy niteny hoe pokany rehefa niteny ty madamy ty hoe fantatrao mpaminanina eo e nivadiko tamin'ny fahavelony tiopoko lahy tena natahotra an'Andriamanitra dia raha teo Elisa niteny hoe dia tsy marina zany le teny le raha madama fa to dia niditra Melisa tena marina zany fa zao aiza le problema dao vahana satria maninona tsy tokony izy fafambaraka zany eo amin'ny ankohonana sy taranak'izay manompo an'Andriamanitra zay le critère hoe ny olona mifahagagana dia maninona moa tsy tia fafabaraka nanana olona resaka vola foana ty lehilahy ty nefa izy mpivavaka ary nefa raha mareo marika ianao dia betsaka mpivavaka fa manana olona raha-bola foana boka nitrosany fiainany ary rehefa maty izy dia tsy mba niteny le tompom-bola hoe aloha maty miaraka amin'ny tompolahy dia to dia samy vita eo e fa mbola nitakiny tsara mihitsy hoe aiza ny ambo fa tsisy miala eto e lasa nitarazoko teo amin'ny vady aman-janany ohatra ny mampanontany tena hoe pastera ve dia betrosa nanana fiainana mendrika ty lehilahy ty mino fa tena tia vavaka izy tena tia ny vadiny najainy fatratra tena tsy nijery vadin'olona izy na virjiny ninoneniny fa kosa vao miresaka an'ity tao amin'ny gestion des graines et du pain nisy problème ty lehilahy ty toy isika amin'ny andiny faharokatra amin'ny andiny fafito le tantara ho Elisa taminy naran'i Jesosy inona ary no ataoko anao lazao amiko inona avy no nanao an-trano dora vehivavy ny ankizy fahavinao tsy manana ninona ao an-trano afa-tsy diloely ray tavoara-monjy dia ho Elisa andeha mindrambolany amin'ny namanao rehetra manodidina vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy ary rehefa tafiditra ianao aoka irindrom-baravarana ianao sy izy mirahalaza anakao manidina amin'izany vilany rehetra izany dia ho atokany izay feno dia niala teo aminy raha vehivavy ka nirindrom-baravarana mba amin'izy mirahalaza any to dia niobehiry ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy fa reniny kosa nanidina ny diloilo vao feno ny vilany dia hoy izy tamin'ny zanany hotondray vilany ray koa fa kosa ireo tamin'ny tena tsisy vilany tsony neny dia nitsahatra ny diloilo niaraka tamin'ny fahalaniany vilany tsy problema ny diloilo nafiry vilany entinao nafiry zay ho atobaka tsy olana amin'Andriamanitra fa ny asiana azy ianao manomana azy tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra zay mahatonga le atanatanao ny vavanao dia ho fenono sokafo ny fonao dia afaka ho asiany zavatra ao ka raha tonga eto ianao manana fo ohatra ny kapsily dia ho fenona le kapsily koa fa raha manana fo ianao afaka ho feno ary nampitoeran'Andriamanitra ny mandrakizay ozy izy ny boky mpitoroteny zany hoe fo grobaka zany tena lalina be le siny fo resaka io dia afaka ho fenon'Andriamanitra ihany kio tsisy problema na gabariany raha maraina zay laninao afaka omen'Andriamanitra anao consomma kely ianao kely no azonao consomma be anao zay be no azonao Andriamanitra tsisy problema mitsy hoe ihany reny matavy loatra reny be mihina tsisy an'izany rehefa nandasaka mamy izy j'insiste tsy namoaka teny Andriamanitra hoe andatsaka mana vao maraina dia bateneny zareo anany reo fa zareo ohatra ny somary be ase voaenany tsy niteny Andriamanitra ozy izy samy mivoaka samy maka zay zakany sady maka zay tiany aza mifampijery aleviny ianao totoiny ianao andrahoiny ianao endasony ianao hoaniny ianao fa ty fotsiny tsisy gaspillage
tsy any amin'ilay ho alaina fa sao dia tsy ho lany. Alleloia. Zay no mahatonga rehefa misy fotoana sakafo zany tsisy mialy zany eo, tsisy ho alaiko zay laniko ary tsy avelako izy ho very satria ny Andriamanitra manome amin'izay laniko ary Andriamanitra mijery hoe tsy migaspille. Alleluia. Vao tonga Elisa dia tonga dia fahatsaram-panany nomeny nampianariny Elisa. Salamo 37:21. Zay mahafinaritra an'ilay miaraka amin'Andriamanitra. Averiko. Tsy problema na trosany tonga dia mivahany Elisa, fa problema na fahatsaram-panahy. Misy tia eny ve? Aleo zany to dia vadika hiritsika ohatran'ny misy tia eny ve? Atsangana tsara hoe tianao eny le izy. Tsy le trosany mivahany Elisa, fa problema na fahatsaram-panahy. Sokafera Salamo 37:1 vetivety e. Salamo 7:30 Psaume 37:1. Vakitsika miaraka rehefa misokatra, rehefa misokatra. Ny anaran'i Jesosy, isa 2:21, safady 21, 37:21. Ifonana tompoko. Ny anaran'i Jesosy, miara-mamaky tsika. Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manohitra na hoe tsy mahonitra, fa ny marina kosa mamindra fo ka manome. Ozy izy Elisa, raha vao tsy mamerina troso eo ianao dia ratsy fanahy. Iny tsara fa misy fotom-pisaina diso. Ratsy fanahy mihitsy le tompom-bola. Izy manome indray zany lasa ratsy fanahy, fa le tsy mamerina zany tsara fanahy hoy izy tsy mamerina io. Toy izy ny bokin'ny Salamo, le tsy mamerina ny ratsy fanahy. Tonga avany Elisa, tsika tsy ratsy fanahy zany ozy Elisa. Manompo an'Andriamanitra tsara tsika sady mpanao tsara. Taranaky ny olona tsara tsika ao anatin'ny raha tsika mihitsy ny fahatsarana. Tsika na hitsahana ary mamboaka fahatsarana foana, na felahana ary mbola tsara Andriamanitra. Toy izy Elisa, tsy maintsy atao aingana zay amerenana le izy satria ny ratsy fanahy maka dia mody fanina. Toy izy Elisa, tsika tsy mody fanina, fa tsika ary tonga nasitrana an'izay fanina. Alleluia. Teo izy eo amin'ny 7:7. Mandehana, amidio, anefao, dia miveloma. Zafady tokatoko miteny Englizy vetivety le izy. Are you ready? Le yes zany taotrany yes. Are you ready? Ozy izy Elisa, go, sell, pay, live. Mandehana, amidio, aloavy, zay vao velona. Gaga le raha matoa, lesona mbola tsy hainay zany satria tompoko lahy tamin'ny fahavelona. Toy izy Elisa, aza resana tsony lasa. Ny endra tompoko lahy, go, live. Mandehana, to dia velona. Toy izy Elisa, ohatrany tsy ampy izy ka. Mizavatra midy aloha, dia mizavatra pehena aloha. Pehena aloha le nindraminy. Fa mino aho fa matoa tsy zatra mipeye, be dia be zavatra tokony pehena tsy mipeheny zareo. Andriamanitra mamindra fo izy tsy eny. Ny Andriamanitra mifamindra-po tokoa izy, tena marina zany. Fa izy koa Andriamanitra ny rigueur. Misy zavatra tokony hoefaina ara-potoana, misy zavatra tokony hatao ara-potoana. Tsy ahilika any amin'ny famindra-pon'Andriamanitra ny finananao vo tokony ho afafy. Eo amin'ilay efao, misy zavatra mila efaina, ary mino fa tsy nefaina le izy. Marina ny Andriamanitra, rehefa mijoro anao manefa izay tokony efaina dia misy zavatra tsy mitambesatra. Ny an'Andriamanitra mila efaina, ny amin'ny fiarahamonina mila efaina ara-potoana avokoa ny zavatra rehetra. Tia lehilahy ity naomby tamin'ny fivavahana fa raraka tamin'ny resaka fanomezana, fa zao anefa narenin'Andriamanitra ny fiainan'ny fahadiamanjanany. Ka fahatelo, Cornelio. Asa toko 7:1 ka hatramin'ny 14 ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kasaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antoko miaramila atao hoe italiana, rakapy izy zany. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady hivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. To dia ireo marika ankezabe anankiray, natahotra an'Andriamanitra izy nanana fiainam-panomezana izy nanana fiainam-bavaka izy. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra.
tena kaikinao possible le izy feno hoe ary izy nahita niariary tamin'ny fahitana nefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao hoe Cornelio ary no nibanjy anazy izy direct ka nanao hoe ahoana tompoko ary izy nanao taminy hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra raha fitinina dia hoe satria matahotra an'Andriamanitra ianao tafakatra mivavaka raha zay ianao matahotra an'Andriamanitra fa tsy tafakatra mivavaka ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra miainga fa tsy tafiakatra zany hoe tena Andriamanitra hitana anao tsy matahotra io dia mihintsana fotsiny le vavaka amin'ny hoe fadiny roa non stop avy mifadianina maraina tena kaikinao tsy azonao anolona ny fatahoran'Andriamanitra zany hoe mila matahotra an'Andriamanitra ianao hoe lanio amin'ny fangatahana an'ilay fatahorana an'Andriamanitra ilay adiny roa vavahana amin'izay ianao mitsangana avy eo olona vaovao olona tsy sasamanota olona mametraka ny asaribidiny fijoroana manoloana an'Andriamanitra tsy tamaso ho important no zavatra mety ho ilaina amin'ny andavanandro ty Cornelio ty dia nafinaritra fa sady natahotra an'Andriamanitra izy ohatra ny Joba sy ilay zanaky ny mpaminany fa izy koa sady tia vavaka ohatra ilay zanaky ny mpaminany fa izy koa nefa tia miantra ohatra ny Joba rehefa nikorotana ny fiainan'ny Joba dia naniraka ny Elihu Andriamanitra ary rehefa nikorotana ny fiainan'ilay zanaky ny mpaminany zany hoe ny fiainan'ny ankonany dia naniraka ny Elisa Andriamanitra Cornelio kosa tonga dia nandrahan'Andriamanitra ny Petera fa indrindra ilay programa mba andray an Jesosy Cornelio tsara ny fijoroan'ny Cornelio nisy fepetra ny ainany fa mbola nisy tsy feno eny tsara manina moa Joba natahotra an'Andriamanitra tia manome fa naninona tsy ampivavaka zanaky ny mpaminany indray maninona natahotra an'Andriamanitra tia vavaka fa naninona tsy ampifanomezana Cornelio indray matahotra an'Andriamanitra tia mivavaka tia manome fa izy Andriamanitra hoe tsy ampy Jesosy zay amin'izay le izy raha tao amin'ny testamenta taloha dia ohatran'ny mahafinaritra sy feno le fepetra hoe eo vitanao ny mamoaka an'ilay dintin-kazo manitra zay vavaka voalaza ny boky ny Apokalipsy eo anatrehan'Andriamanitra sy mampiasa ny graine tonga eo an-tananao hahafafa era-potoana alleluia fa rehefa tonga Jesosy dia tsy mikonto zany rehetra zany raha tsy manana an Jesosy ianao dikan'izay ao amin'ny Jesosy fa valabla daholo ny zavatra rehetra ary ny tena oampon'Andriamanitra tsy hoe tafiakatra ny vavaka tsy hoe tafiakatra ny fanomezana fa ianao mihitsy ny tafiakatra rehefa tonga ny fanjavonana zay no ilantsika an Jesosy mihoatra noho ny zavatra rehetra fa zao nefa mahavariana tonga melohan'ny Cornelio tany an-danitra ny vavaka nataony sy ny fanomezana ny zarainy zay vao izy normal be rehefa tonga any ianao tsy afaka mivavaka sy manome tsony dia neto ambony tany zany manana fo tsara matsiaro am-bavaka ny hafa dia neto ambony tany manana fatokina hijoro amin'izay napetraka Andriamanitra eo an-tananao misy zavatra tokony hataonao ara-potoana avy amin'ny programa an'Andriamanitra fantatrao alleluia feny ny olona rehetra dia tokony hiaina ao anatin'ny fatahoran'Andriamanitra sasy ianao zany Baiboly dia milaza fa ao amin'ny firenena anankiray ozy izy izay matahotra an'Andriamanitra no ankasitrahany tena kaikinao mila matahotra an'Andriamanitra hoe androany nefa dia nampatsivin'Andriamanitra fa samy hafa ny vokatry ny fivavahana sy ny fanomezana Joba natahotra an'Andriamanitra tia mamafa tsy ampivavaka dia ataketa amin'ny tsy fampimbavaka ilay zanaky ny mpaminany indray natahotra an'Andriamanitra tia vavaka fa tsy ampifamafazana dia ataketo amin'ny tsy fampiny famafazana sy fijinjana resaka troso ndro marika hitako dia zao ny zanaky izy miralany cible tamin'le tsy ampy sy le tsy ampy tato ny différence angeza be fotsiny ny Joba to dia maty ny zanany fa ndraikiperen'Andriamanitra omeny zanaka vaovao marina neny le vehivavy indray saika ho alaina ao andevy dia very tsy eo tana tsy eo ary tsy ela lisa tokony zao maraina izao dia tokony tapa-kevitra ianao hoe tena mila manana fiainam-bavaka ary mila manana fiainam-panomezana zavatra mahafinaritra tamin'ny Joba sy le zanaky ny mpaminany ninninona sedra ny tranga dia tsisy niala tamin'Andriamanitra izy ireo na mafy aza le sedra tsy niala izy
le vady ny zanaka mpaminany tsy nanome tsiny eny Elisa sy ny fanompona hoe lany fotoana be le vadiko nanompo tao aminareo tao ary velona izy nirahako ny alatatrano maty izy miverina avy any inona loatra nataonareo amin'ny asa fanompona io e tsisy an'izany fa mbola niantso vonjy tamin'ny Elisa ihany izy satria fantantany fieritretana madio hoe tsisy idira fikambanana ny nahafaty azy fieritreretana madio nafenao zareo fepetreo dia nidingana tsy azo elahana dia nifandraisana an' Jesosy mety ho tafiakatra eo anatren'Andriamanitra ny fivavahana ataonao sy ny fiantranao ary tokony ho zay tena akaikinao tokony ho tafiakatra ireo hoe ampiakaro ny vavaka ao hoe amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ampiakaro ny fanomezanao hoe amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zao zany tsisy vesatra le vavaka sy le fanomezana rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao fa mahatonga an'le saotra Jesosy mahatonga an'le vavaka mavesatra vesaran'le ota avy amin'le tsy fahatahorana an'Andriamanitra raha vao tsy matahotra an'Andriamanitra zany mivavaka dia misy poids tsy petit tonga dia gros poids mihitsy tonga dia misy zavatra mavesatra be le vavaka dia tsy mety miainga tenenina akaikinao esory mivesatra hoe matahora an'Andriamanitra hoe voaraintsika ve tsy ny fivavahana sy ny fiantrana ihany ny tian'Andriamanitra ho tafiakatra eo anatrehany fa enao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho tafiakatra eo anatrehany feno tsara ny an'i Kornelio fa izy fotsiny tsy nanana ny tompo fa sofa ny rahan'Andriamanitra Petera mba hampandray azy an' Jesosy dia sady nahazo fanamasina no vita batisa izy menakavy kely ny mamaritra ny olona dia toetra ary ny mamaritra ny fisian'ny olona eto ambony tany dia vavaka sy fanomezana ny karakterize anao dia toetra fa mikarakterize ny existence anao eto ambony tany dia vavaka nataonao sy ny fanomezana ny ekenao ho atao amin'ny anaran'Andriamanitra isaorana an' Jesosy fa Jesosy name modely faran'izay tsara sady mpivavaka izy mpamafy name fanoarana izy ilay mandeha Matthieu 13:37 dia izao no teneniny ny mpamafy mivoa tsara ozy izy dia ny zanak'olona ny anarany rassemeur izy tsy hoe mivoaka mba sendra mafy ny mbo misy eo an-tanany ndraindray tsy zay fa ny asa mihitsy mpamafy dika zay vao mivoaka izy misy zavatra tsy maintsy afafy ny foana eo misy zavatra tsy maintsy omeny foana eo misy zavatra tsy maintsy zaray ny foana eo tena akaikinao zany Jesosy zany hoe ary fantatsika ankiva Jesosy ny tena tiany dia mivavaka mihoatra noho ny mirakla mitokana ny tiany noho ny maneho fahagagana ianaro zany ozy izy ny tompo amin'ny Luc 18 mamarantsika tsy mety ratsy mivavaka mandrakarivotsika ka tsy reraka dia ozy izy amin'ny asan'ny apôstôly 20:30 mahasangavatra kokoa noho ny mandray Jesosy ny tenendreo fiainam-bavaka sy fiainam-pahasambarana ao ambadika ny fanekenao anome Luc 2:37 nanompo tamin'ny fifadikana sy ny fivavahana andro manalina hiana-paminany vavy zay ny andro ny fihavian'ny Mesia tena akaikinao fanompona ny vavaka hoe zay ny mahatonga le andeha hamonjy fanompo-pivavahana fa mbola tsy naheno mihitsy hoe andeha hamonjy fanompo-panomezana satria tsy mahazatra ny olona zany nefa Luc 8:3 naran'i Jesosy ary ireo vehivavy sy ireo olona manakaja atao amin'ilay tanàna dia nanompo an' Jesosy tamin'ny fananana eken'ny olona hoe andeha hamonjy fanompo-pivavahana dia raina ny tompo hanao fanompo-pivavahana fa vao teneny hoe ndao tsika amin'ny am-piangonana hanao fanompo-pananana ataondro pastera inona ao to dia izay foana fietretana maloto veloha anaovan'ny pastera azy eo nga pastera tsy adinina io ne tsy kilalao hoe any amin'ny farany hoe ho antanina daholo hoe nataonao aiza ny inona napetraka teo aminao mahasazy e pastera mihinana eo matahora an'Andriamanitra ary raha misy amin'ny mihinana mety misy tsy mihinana fa aza tambatra lasakaray daholo tsy hoe nihinana sosisy masisy indray mandeha eo dia tsy terika sosisy tsony misy mivarotra tena milay sy manja be any ambadibadika any azo hohanina manta mihitsy aza apresaka anao mba isokatra no anatinao zany hoe aza voafetra eo amin'le anankiray mety hoe nandiso fanantenana alleluia mety misy pasterany tsy matahotra an'Andriamanitra
fa te ilaza aminao fa misy pastera any matahotra an'Andriamanitra. Ianao tonga eto ihany koa aza vela ho isan'le mpino kristianina mpanara-dian'i Kristy tsy matahotra an'Andriamanitra fa atao isan'le matahotra an'Andriamanitra. Sy teka mafy tsara ho an'ny Tompo. Hitantsika ao anatin'izany fa tokony ho feno sady mpivavaka ianao mpanome dintin-kazo manitra ao amin'ny, satria dintin-kazo manitra dia vavaka ny vavaka ataonao dia lasa dintin-kazo manitra amin'ny tontolo ara-panahy voarain'Andriamanitra, ary fanomezanao ihany koa dia voarain'Andriamanitra. Tsy afaka mameno an'ilay bangaty ilay ato, ary tsy afaka mameno ny bangaty ilay ato, satria rehefa tia manome Job dia voazato ohatra tamin'ny vavaka izy satria tsy ampy vavaka, ary rehefa tia vavaka ilay zanaky ny mpaminany dia voasedra tamin'ity resaka ity tato satria tsy tia manome. Kornelio najoron'Andriamanitra tia sady tafakatra indray fa tsy ampy zavatra anankiray izy, tsisy Jesosy fotsiny, zay sisa dia ny fenon'Andriamanitra zany rehefa naniraka amin'ny Petera eo amin'ny fiainany. Andro maraina tia ny Tompo fenontsika sady hanina fiainam-bavaka no hanina fiainam-panomezana. Rehefa mivavaka tsika dia mangataka ho an'ny hafa, mangataka ho an'ny hafa, fa rehefa manome tsika dia manome ho an'ny hafa. Ohatran'ny eo nakeny mirespirer, mifoka dia mamoaka avy eo, miinspirer dia miexpirer, dia atambatra hoe respirer. Fa za mahita fa mandrespirer anao atoato. Tsy azo asiana resiresy zany hoe échec satria zany. Mandrespirer anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mizavatra ao zany tokony miaina. Ianao zany tokony tsara fanahy, tia mangataka ho an'ny hafa. Tompo, omeo asy izy, omeo vady izy, omeo alohako mihitsiny. Nefa koa ekeko sao dia za. Iny anao sy ny Tompo, tsy ny teny hoe inona lizana iza, anao sy ny Tompo eny. Mangata aloha ho an'ny hafa. Mangata ho an'ny hafa, tiava mangataka ho an'ny hafa. Manana fo tia misaina ny hafa, aiza zao iza vavaka ho an'izay olo zay, ianina Jesosy, any amin'izay misy azy any, zay le vavaka ane. Fa miaraka amin'izay koa, ataovy misy fo any anatinao any. Rehefa misy olona ka azonao anaovana soa, tsara, na misy zavatra azonao atao, fantatrao mihitsy hoe nomen'Andriamanitra anao ilay izy, azonao atao, azy isalasalana. Alleluia. Satria hozy Jesosy, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Fa izy tsy niteny hoe tsy mety raha vao tsy manome, fa izy mahasambatra kokoa. Farany amin'izay. Atao mivavaka, tsy mety raha vao tsy mivavaka, fa atao amin'ilay fanomezana, sambatra kokoa ianao raha manome. Tatsika hitsangana amin'ny voninahitra ny Tompony amin'izany teny zany. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ankasitrahanay ny famangino ny fivoriana amin'ny alalan'ny teny mamy, teny marina. Ampatsivanao anay tokoa fa ny nofinao ny tena fihinana ary ny ranao ny tena fisotro. Misy zavatra nomenao miaraka tsy tokony ho tafasaraka. Tahaka ny nofinao sy ny ranao eto amin'ny latabatra. Matsiaro an'io izay tahaka ny fiaina mibavaka sy ny fiainam-panomezana. Ifonanay aminao raha tonga eto satria misy fotoana tia mivavaka fa malaina ny anome. Indraindray tia manome fa malaina ny hivavaka. Ary mety sady tia manome ny tia hivavaka fa tsy manana anao indray koa nefa. Eny mety miaina ao anatin'ny fanomezana sy ny fivavahana kanefa tsy matahotra anao. Androany dia naverinao amin'ny loha no mifototra fa mialohan'ny aingana anaovana sy iainana na inona na inona. Miandry anay anao eo amin'ny fahatahorana anao sy eo amin'ny fanajana anao. Petraka feno am-pelantananao indray ny programa rehetra ho an'ireto zanako tsirairay avy reto. Amantara ny Tompo ao fa manana planina sy programa mipetrapetraka ho azy ianao. Enao efa mivavaka ho anay fa zay mila mivavaka ho an'ny hafa. Enao efa minanome ny rehetra fa zay koa mila manana fo afaka manome izay tokony homena ara-potoana Tompo.
satria tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ary sambatra kokoa zay raha manaiky ny programa mpanomezana satria eo an-tanana dia nisy zavatra napetraka ao ho azo afafy sy azo zaraina. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina. Ankehitriny raha hiditra amin'ny fiombonana amin'ny tenanao sy ny rahanao zay dia mino fa izy fiatraikany eo amin'ny fanahinay ny ainay sy ny vatanay indray zao fotoana iombonanay aminao zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny mofo eny an-tananao azan-dratsy zany dia misaoran'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano sy tolonina fa voatany hanina sy ny rano fisotro satria manompo anao zay. Misaotra fa ianao mahavokatry ny tany ary tonga soa ny fotoana ihinanana ny tena fihinana sy sotroana ny tena fisotro. Matsiaro anao zay. Ny alina izay namadina azy Jesosy nandray mofo dia niteny tamin'ny mpianatra izay natrika teo hoe ray santy ny tenako izay nivakiana ho anareo. Izao ny atao ho fahatsiarovana. Misaora azy. Dio ny tompony kapoaka ny fisaona raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tity maraina ity fa voavela heloka ianao. Mety nisy fotoana ianao tsy ampivavaka, voavela ianao ny amin'izany. Misy fotoana mety malaina ianao ny hanomesy izara, voavela ianao ny amin'izany. Misy fotoana indray mety tena renao mihitsy tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao mamakivaky ny journée mpiainanao. Avela ny tompo ianao andro maraina. Ary ny teniny dia hoy izy hoe tsy manameloko anao fa amin'izao sisy izao aza manota intsony. Misaora azy. Ankasitrahany amin'ny fony amanontolo Jesosy ny fotoana androany. Misaora betsaka fa sady manana anao zay. Afaka miaina mba amin'ny fatahorana anao. Afaka manana fiainam-bavaka. Ary afaka manana fiainam-panomezana. Misaotra ny amin'ny fandraisana. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny fahalalana sy fahatakarana nomenao anay. Mba tsy ho tahaka ny Joba tia manome fotsiny izay dia raraka ny fiainam-bavaka fifandraisana aminao. Mba tsy ho tahaka an'ilay zanaky ny mpaminany tia mifandray aminao indray fa tsy tia manome. Fa ho mihoatra noho tamin'ny Cornelius izay tafakatra teo anatrehanao ny vavaka sy ny fiantrana izay nataony fa indrindra nandray anao izy. Tsarovo ny olona izay manatrika eto dia reto sanako reto amin'ity maraina ity. Zavela hiala maina izy natan'izao fivoriana izao taio izy tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary. Alleluia. Fa miara-mantsika amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka ny fanatitra ilay fanomezana. Araka ny nambara tao ilay fonao ataovy tena afaka hitan'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny fonao ianao manome dia ilay fo feno fitiavana feno fankasitrahana azy dia atolory azy ny tsara indrindra. Alleluia. Manaraka izany ihany koa ny fotoanantsika eto dia tsisy miova. Isaorana ny tompo izany fa manomboka amin'ny herinandro dia efa eo ny mpanompon'Andriamanitra. Atao tsika aloha tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Ohatra ny tehaka ny olona tsy avy nihinana. Alleluia. Tsy maninona izany. Dia fotoanantsika amin'ny herinandro manomboka amin'ny latsinainy talata larobia amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 ora sasany eo sekoly mpanasitranana ny latsinainy sekoly mpamana olana ny talata ary sekoly tokantrano sy fanambinana ny alarobia. Ny zoma moa dia eto ny fotoanantsika. Ny fotoana rehetrarehetra misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia tatitio arak'ilay fijoroana vavolombelona teo dia ny vavolombelona eo amin'ny fiainanao misy fandraisany amin'izay zavatra raisinao. Marina ve zany? Ny vavolombelona eo amin'ny fiainanao dia misy ifandraisany amin'izay zavatra ny raisinao ka naharesy lahatra anao ary nekenao fa afaka hitranga eo amin'ny fiainanao. Dia be be ny mpijoro vavolombelona tamin'ilay nanatrika dia nampatsiahivo ny mpanompon'Andriamanitra fa izay olona manatrosa rehetra hono dia afaka sy ny karazany dia mandray. Ka ianao tsy afaka mandray izay tsy hitanao, tsy afaka mandray izay tsy renao. Dia izay no mahatonga antsika hientanina foana. Raha mbola afaka dia manatrika n'ireny fotoana rehetrarehetra ireny. Amen. Za manokana hijoro vavolombelona kely
par rapport amin'ny pasteur sandratra motseo fa nisy zavatra zay nresahny pasteur hiery teo dia ohatrany taditiko ilay izy dia aloha ijoroako vavolombelona ho voninahitry ny tompo rery ihany misy fotoana amin'ny toeram-piasana dia tena leo be ianao mety betabe tsika mitraka an'izany tena mahasosotra ty lehibe ako ty le lehibe io zany tena le tompon'le orinasa mihitsy tena mahasosotra ty za tompo isory ato fa tsy mety tsy alezy tsy ampe dia nisy fotoana nandritry ny fotoana maro nangataka tena tsy ampe amin'ity asako ty Jesosy fa hitadavy toerana hafa dia teny ihany ny tompo tsy nety nanomen'le toerana hafa mihitsy fa nangataka nefa nangataka dia zay le hoe le calcul anao hafa dia ny calcul ny tompo hafa dia rehefa tonga ny fotoana anankiray dia nivavaka nataon'ny tompo izy nareo za tsy nakisany mihitsy hoe ndana mitady an'le toerana hafa fa le lehibeako indray ny nakisany hoe hovaiko ary io lehibe anao io raha io ny problème fa ianao eo tsy hoe le orinasa no ohatran'le teo mantsy ohatra no orinasa namidy sy ny ohatran'izany fa za tsy lafo fa le lehibe izy koa tsy hoe izy koa no lafo fa fandaminana le izy dia novainy fotsiny dia zay zany le valimbavaka fa tsy hoe tsy maintsy ianao no miala amin'io toerana io dia ahitana toerana tsara be dia tena ohatrany hoe inona be fa rehefa zay ny tadiavinao dia amboariko fotsiny le izy amin'ny fombako fa tsy amin'ny fombanao izy alleloia andao tsika hitsangana isotra ny tompo afaka mitranga amin'ny fiainantsika tsirairay avy ane zany rehefa tena mihintsika tsy matoky alleloia ainjora ty anoloana ny tananao ara dia andao isotra ny tompo tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay satria Andriamanitra ianao mahafehy an'izao rehetrarehetra zao fa tsy zahay dia manatanteraka fotsiny zay teninao aoko zay tompo tena tafatoetra amin'ny teninao atahotra anao tokoa amin'ny zavatra rehetra misaotra fa mbola afaka manolotra ihany koa zay androany tompo zay avy aminao ihany ane zany fa tsy ninona avy aminay fa mba hakasitrahana ianao mba navaozana indray ny fanolorantenanay ho anao makasitraka ray soanitra kasitrahana tokoa zany voninahitry ny anaranao dia misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tahiony tsirairay avy zay afaka nandray anjara ihany koa tamin'izany fanomezana zany mba ho tahinao ny isa-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy amen taontsika hitehaka mahafinahitry ny tompo alleluia Halleluja. Halleluja. Ndaotsika hideran'ny tompo ndaotsika hisaotra an'i Jesosy ndao hitehaka mafy ho an'i Jesosy halleluja ndaotsika hiteny hoe Jesosy za kely fa ianao ngeza be halleluja na ohatra tehaka ho an'i Jesosy Jesosy tsisy fetra ny Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra mihetsiketsika mamoa voatsara tsy manjera sady tsy tara ny tarigetra tsy misy fetra tsisy fetra ny Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra mihetsiketsika mamoa voatsara tsy manjera sady tsy tara ny tarigetra itarovalako tsy mabesono alako zaleno ny farizanjakano no fahefa itarovalako tsy mabesono alako zaleno ny farizanjakano no fahefako azanatiaka ho an'i Jesosy zanak'Andriamanitra zanak'adina tsy mafatanay ho an'ny fitahina remateolojy tsy mafatanay mahita fitsia zanaka tsy manao tsintsiny zay ambinina fa tsy maninne Andriamanitra tsy tafena Andriamanitra tsy tafesifesena
valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako gitaro no valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako orakora tao an Jesosy e asehoy an Jesosy ny fifalinao e sotra Jesosy tsisy fetra ny Andriamanitra mahay manao ny zava-drehetra mitsiketsika mamoa voatsara tsy manjera sady sy tara ny tarigetra tsy misy fetra re mitoera mamoa voatsara tsy manjera sady sy tara ny tarigetra eo aritsika itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako azala tiaka tena zanaka miasa fa tsy mitazana anantsao amin'ny fahombiazany esikesika anao fa sao de tare esikesika mamoa voatsara zanaka sy manao tsintsiny alazay ambinina fa tsy manille mandray tsy hitafena andriamanitra tsy hitafesifese itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako Oziki soto an Jesosy somary orakoraka ho an Tompo e orakoraka ho an Jesosy farany voalohany tsy orambony fahalohany hotarinanao raha mivoky tsy ataonao dia mivoky hotarinanao raha miditry raha mikendriky matafiditry antanana andalana eny tsara tananao manodidina tesy miala andavanaka za tsy mandera tsy am avetsika ihany farany voalohany farany voalohany tsy orambony fahalohany hotarinanao raha mivoky tsy ataonao dia mivoky hotarinanao raha miditry raha mikendriky matafiditry antanana andalana eny tsara tananao manodidina za tsy mandera tsy am fana orakoraka ho an Jesosy itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako ianao anofaefako itaro valako e tsy mandroso no alako e fialano ny faritsanjakako fa ny ianao anofaefako orakoraka ho an Jesosy halleluja otsika hirahira ho an Jesosy indraindraitsika mafy Jesosy fa tompo sy Andriamanitsika halleluja fiderana tsy misy fetra mety tsika lehilahy rehetrarehetra ankofana rehetra ataovy mafy hirahiranay ny Andriamanitra tsika lehilahy rehetrarehetra halleluja sy ny hosana mety fiderana kofatanane mandihy miakavy miakavanane hirahiranay ny Andriamanitra tsika vehivavy rehetrarehetra Fiderana tsy misy fetra medika
Jesosy nisy te zay teneny rahala rizarasondraibe ndray mandeha nafinaritra azy izy hoe any an-danitra azy izy a rehefa iresaka ny olona dia teny anglisy satria teny anglisy tena mahalaza zavatra be ary rehefa velarina latabatra dia sakafo frantsay daholo satria ny gastronomie française tena moa fa vao manomboka ny fiderany dia gasy daholo mifampfamantanane tiako izay teny zay fa tiako sakafo gasy koa na dia zany any dia alleloia fa teteny aminao fa tena ny fotoana ny fiderana adiny ny tenanao manaika présidence directeur daholo tsika tonga eto hoe fa rehefa vao maneno ny fiderana tonga dia balita kely daholo alleloia satria manao tsinitsinina ny tena tsikitsiky manoloana an'Andriamanitra sy ny fiandrianana amen azoko verika mihitsy miditra ny lanitra zany tonga dia midera ny anjely zao fijeriko ny aldoira vao tafiditra ny lanitra tonga dia dansa be tsisy fankahitanao ny lanitra vao misokana to dia manao an'izao daholo ny eo ary eo ka alleluia za mino fa plateau feny sakafo ny tsenan'ny tompo ary rehefa tonga samy manofinofy ndre any an-danitra reto ny tsara indrindra mandalo ny eto ka zao kosa Jesosy tsara azitsika ifankatiavana eto atao zay tsy atao alao ifanomezana sy ifampizarana tsangano tanao dia hivavaka ho anao tsika hifampivavaka Jesosy avy any Nazareta Andriamanitra ianao no efa nilaza fa antsoia dia hovaliko ianareo anehoako zava-mahagaga sary-pantarina zay tsy fantatrareo nampianatra anay ianao fa matoa nanome vavaka ianao mba ho ataonay dia vavaka natao hovaliana ndreto ny zanakao tsiraray avy mety misy manahirana azy ao ny mety hiatrika rehefa avy eo fa namono fotoana fotsiny hoe namaly ny antso mpanasana andro amaray ao ny mety very fanantenana diso fanantenana maty ny fanantenana sofa eo ianao Jesosy Kristy fanantenana ny voninahitra mety miserina sy vetivety ilay fahoriana fa natao hifaliana satria ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panavo zatoetra ary ny fahatsara-panavo zatoetra dia mitondra fanantenana ary tsy mahamenatra izay fanantenana izay satria ny fanamasina napidina ny fitiavan'Andriamanitra mampitobaka izany ho ao am-ponay vavaka ao ny fiaina tokantrano tsiraray avy izay tonga eto androany ao ka njaka ao ny fahatahorana anao ny fiainam-bavaka sy ny fiainam-panomezana vavaka ho an'ny asa mandrarahany tsiraray avy ho an'izay anasa ho an'izay maniry asa tsara ho an'izay maniry asa tsara lavitra ho an'izay maniry ny ahazo asa ihany koa ao ka napaka ao am-pony tompo ny fahatahorana anao araka amin'ny mesazy nomenao androany mba ahafahany mijoro eo fiainam-bavaka sy fiainam-panomezana tsarovony tsiraray avy izay tonga eto androany raha marary ianao manatrika eto vavaka ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy tsarovy amin'ny famiraponao izay marary tonga eto ianao mahalala amin'ny fanaintainana sy ny fampahoriana misy eo matsiary kosa izay fa 2 taona lasa efa nanay kokapoana ianao Jesosy ho fanasitranana ny olona tsiraray avy ampahasahina sy ampinoana no hanononako amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana ianao eo amin'ny aretiny eo sitrana amin'ny rofonao sitrana amin'ny fampahoriana eo amin'ny anaran'i Jesosy na aretina andoha migraine zany na afo tao amin'ny vava na aretim-bavony na any amin'ny tsinay
cellule cancéreuse maty amin'ny anaran'i Jesosy. Velona ianao fa tsy maty. Fiainan'Andriamanitra ny ao anatinao. Fiainan'Andriamanitra no hohaninao teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninina articulation na taolana mitady hitsoka na mitady tsy asa araka ny tokony ho izy. Na épaule, na genou, na poignet, na coude, na cheville, na valana, naiza na ny tenda. Verina milona ny fiasan'izany zao marain'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina ozatra mety ny faningotra, mety ho crampe, mety ho varisy, mety ninina, mety ho tsy ampy calcium, tsy haiko izay tsy ampy eo, fa zavatra azoko antoka dia zao sitrana amin'izao ora sy taona izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mety ho fanaintainana renao hatramin'ny alina, mety ho fanaintaina efa naharitra, sitrana amin'izany zao marain'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana satria matahotra an'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsarovindray Jesosy ny weekend ny tsirairay avy sy ny famakivakiana ny herinandro avao izay misokatra io ho voninahitra ny anaranao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Alleluia. Raha sitrapon'Andriamanitra dia tonga amin'izao ora zao pasteur menakavy kely avy any ampitan-dranomasina. Alleluia. Dikan'izay amin'ny herinandro ambony zany dia efa izy no mandray ny fitorinan'ny teny sy fizarana ny hafatra miaraka eo tsika. Tsy izy eo dia tsy hitandray mbola eo ka. Eo foana kalmena. Alleluia. Mahafinaritra ny manompo reto. Tsara manompo ary za mahita fa ivoaka tsy ho ela ny datan'ny rally. Tsy ho ela dia aheno animateur ianao ny amin'ny radio hoe miaraba antsika rehetra amin'ity Sabotsy. Mahafinaritra ity andrean'izany satria tsy ho ela tsy ho ela. Izy pasterie to efa lasa. Mbola io ke. Io ranga io mantsy tsy hita tamiko efa lasa ny tsirony mandidy sady rehefa ohatr'izao. Voninahitra ho an'i Jesosy zany fa efa nahazo ordinateur soma tsara ny radio anankiray. Alleluia. Anankiroa. Zafady efa tonga koa le portable dia amin'ny herinandro ambony tonga le deuxième PC satria misy natao hoe studio 0 zafady dia misy le studio anankiray. Larby marin zay niady saina kely resaka gazeta tsy amin'ny super U. Endre tsika sy ny hafanampo tsika inona reny atao fo ampiasaina vavaka sandratra zay tsy anananao vitan'Andriamanitra. Aza manisy tonga ny zoma misy ny antso misy mahame ordinateur. Alleluia. Correto. Rapide efa manomboka hitsangana ny antenne sy ny faisceau any amin'ny studio zafady. Efa manomboka efa vita koa ny latabatra ampiasaina rehetra amin'ny studio. Misy zavatra efa mandeha ary zasenao anatin'izany mampandeha zany amin'ny vavaka, amin'ny fitiavana, amin'ny famafazana amin'ny zavatra be dia be. Andraitsika io, tsy amin'ny pasteur Rodolphe andraitsika any an-danitra. Dao ataontsika izay anepontsika. Alleluia. Alleluia. Dia rahin Jesosy. Alleluia. Raha tsy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Manonona ny fahafenon'ny fiadanana eo amin'ny fiainanao anaraka anao ny fahasoavana sy ny famindram-po amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa ho ankasitrahan'Andriamanitra ianao satria Baiboly dia milaza fa ao anatina firenena anankiray izay matahotra an'Andriamanitra no ankasitrahana. Ary raha vao eo ny fankasitrahan'Andriamanitra mahita fa ho tronony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zarao no fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen dia amen. Ora koraka sy diaka mafy tsara ho an'i Jesosy.